eo amin'izay fahatsaran'Andriamanitra izay ianao androany. Amen. Tonono mihitsy hoe fiadanan'i Jesosy ho amiko manokana androany. Ary miova amin'ny anaran'i Jesosy androany. Amen. Miarabanao anisan'ny afaka manatrika indray ity fotoana ity sika tsiraray avy. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy anankiray amintsika ka tian'Andriamanitra ho very. Fa niza ary naiza toerana misy anao androany dia minofa misy tenin'Andriamanitra afaka hanova ny fiainanao androany. Ny olona rehetra nahita ny fasana teo aloha amin'ny fasan'i Lazarosy, fa Jesosy mahita fananganana ao ambadiky ny vato mila isaka. Androany aza vela isy vato anelingelina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Aza vela isy sakana atonga anao tsy hifantoka amin'ny Jesosy Kristy. Fa ao koa fotoana anankiray ity izay ampanekenao mihoatra indray ny tenanao ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Mino an'izany tsika tsiraray avy andao tsika hitsangana voninahitr'Andriamanitra hanao vavaka amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra. Ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny famatsianao, ny amin'ny fitantananao. Misaotra Jesosy fa asehonao fa ten'Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra Andriamanitra ray ny amin'ny famindramponao amin'ny tsiraray avy. Misaotra fa satria noho ny aminao Andriamanitra dia velonay indray zahay. Misaotra ny amin'ny rehetra izay afaka tonga eto amin'ity fitoerana ity, fa na dia tsy mitovy ary ny toerana izay ny alàna tsiraray avy Andriamanitra dia mahagaga fa afaka misandrahaka tokoa ny fiarovanao. Tsy voafehin'ny toerana, tsy voafehin'ny olona ny fitarianao Andriamanitra. Fianao ilay mahay ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra. Jesosy eo, ampianarinay ny fonay amin'ity fotoana ity hankatosy anaiky anao mandrakariva. Dia anao izay tianao Andriamanitra, anao izay fandaharanao, anao izay programanao Jesosy. Mampanaiky izay Andriamanitra ny momba anay rehetra, ary vonina anaisitra hatrany amin'ny fakany izay tsy nambolenao Andriamanitra. Jesosy eo, aoka ny fonay Andriamanitra rehefa tazaninao dia ampatsiaro ilay edena izay noforoninao fahatsarana hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Jesosy eo, izay teny tsy avany aminao Andriamanitra, aoka tsisy fiatraikany amin'ny fonay. Izay teny tsy avany aminao Andriamanitra, tsy avelanay hitarika anay akory. Izay teny tsy avany aminao Jesosy, tsy avelanay hananatra anay akory Andriamanitra. Fa androany dia fotoana anankiray indray izay hampanekenay ny momba anay iray manontolo eo anatrehanao. Jesosy eo, tario ity fotoana ity amin'ny alalan'ny fanahinao masina, tario ity fotoana ity, tario izao fotoana izao Andriamanitra, anambarana ny voninahitra sy ny fahatsaranao. Fa anao ity fotoana ity Andriamanitra, ary misaotra anao satria mbola anisany nasainao izay Andriamanitra iray latabatra aminao amin'ity fotoana anio ity. Misaotra Jesosy. Jesosy eo, mankasitraka feno anao izay. Misaotra ny amin'ny adidy, ny amin'ny andraikitra, ny amin'ny fanompona, ny amin'ny asa, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny ankohonana. Jesosy eo, asandratray ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Satria ianao irery mendrika an'izany. Fianao efa niteny mihitsy fa misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Izany Jesosy andrasanao amin'ny tsiraray avy. Hanana vava feno fisaorana mandrakariva. Aoka ny vavanay Andriamanitra ho votsitra tsara, ho afaka tsara, hanambara ny voninahitra sy ny fahatsaranao. Ny teny rehetra izay alokon'ny vavanay Andriamanitra, na aiza na oviana dia ho anao Jesosy Kristy. Asandratontsika mivavaka amin'izao fotoana izao. Asandratony fisaorana amin'izao fotoana izao. Asandratony fisaorana. Misaotra raha eo. Ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny fitahianao, misaotra ny amin'ny teny izay natsipinao Andriamanitra. Mampianatra sy mananatra anay fa tokony halanay ampiniavana izay rehetra tsy nambolen'ny tananao. Misaotra ray fa fitiavana ianao. Misaotra ray fa fananganana ianao. Misaotra ray fa famindrapo ianao. Misaotra ray fa fahagagana ianao. Misaotra ray ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao amin'ny fiainana tsiraray avy. Mankasitraka Tompo, mankasitraka Jesosy fa tsara ianao, fa tsy misy nitohanao. Fa ny famonjenao dia maharitra mandrakizay. Raha ny fitiavanao tsy hainy nitranga hovaina. Ny famirapirantanao tsy hainy izao rehetra izao takomana. Fa ny rehetra dia hiaika avokoa ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao satria mpanjaka ianao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Amaka salamtsika, salamo fa 7:30, andiny fa 7:30 sy ny fa 9. Salamo fa 7:30, ny andiny fa 7:30 sy ny fa 9. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehova, fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy. Ary Jehova mamonjy azy sy manafaka azy, eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka tamin'izy. Amen. Misaotra anao Jesosy ny amin'izany teny izay omenao izany Andriamanitra. Toky ho anay, andro ho anay, fanantenana ho anay, ary indrindra
mampitombo ny finoana ianao ny teninao Andriamanitra. Fa ny famonjena marina izay nomenao dia fiarovana mafy ho an'ny tsirairay avy. Ka na aiza toerana hitondran'ny fananao anay dia fantatray fa ny fiarovana efa vita mialoha. Na inona teny izay avelanao renesin'ny sofinay dia ny teninao efa ny aloha nilaza hoe fa tsy mampitondra zavatra tsy zakanay ianao. Jesosy eo mamonjy anay ary manafaka anay ianao. Eny na ny ratsy ary dia very hevitra tsy mahita izay ataony intsony satria ianao ny mpamonjy anay, satria nialoko taminao izahay. Mandrakizay Jesosy dia hialoko aminao izahay. Ndaontsika anao an'izany voady izany androany. Mandrakizay Jesosy hialoko aminao. Mandrakizay Jesosy hiantehitra aminao. Mandrakizay Jesosy ianao no mpitarika. Mandrakizay Jesosy ianao no mpitondra. Mandrakizay Jesosy ianao no mpanafaka. Mandrakizay Jesosy ianao no amiana eo anatrehan'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia. Amen. Ndaontsika hitehaka ho voninahitra Andriamanitra. Voninahitra Jesosy rery ihany. Ataovy mafy ny tehaka. Aleluia. Aleluia, ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy amin'ity maraina ity. Aleluia. Mentanetana indray ve fotsika amin'izao maraina izao iona amin'ilay mpanjaka sy tompony tompo eto amin'ity toerana ity. Amen. Atsangano hoe ny tananao. Aleluia. Aleluia. Aoka tena ho velona ny fideranao androany. Amen. Atao vitan'i Jesosy ny fonao tena mangetaeta azy indray. Aza velan-dalo fotsiny izao fotoana androany izao. Fa ataovy tahaka ny hoe androany ny fotoana farany tena hanomezanao ny tsara indrindra. Raha androany tokoa Jesosy ny tonga dia tahaka ny ahoana fiderana sy fiankohofantsika. Tsy mitovy amin'ny isan'andro dia nefitsika amin'ny fotoana rehetra miomana amin'izany fiverenan'i Jesosy izany. Noho izany omevan'i Jesosy ny tsara indrindra rehefa mbola omeny fahafahana isika maneho an'izany fiankohofana sy fitiavantsika azy izany. Amen. Aleluia. Araka ny fatra ny fatakarantsika ny maha-izy an'Andriamanitra sy ny maha-eo azy sy ny finoantsika ny fanatrehany no iasan'Andriamanitra mahery eo amin'ny fiainantsika. Ndao ihany koa akaminy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy tompo masina indrindra azy. Aleluia. Misaotra Jesosy misaotra fa hoenao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany eto afovoanay ianao Jesosy. Sakafo vavanao asa mihaino fivavaky ny hafa akory, asa variana mijery ny ety aloha akory, asa ava mieritreritra zavatra hafa intsony fa tena hoe afatoy amin'ny tombo tanteraka ny mombanao rehetra. Adinoy ny olana, adinoy ny zavatra manahirana rehetra fa dao tena hibanjina an Jesosy Kristy sy ny fahatsarany isika, hibanjina fahamasinana isika. Aleluia. Misaotra Jesosy mankasitraka tompo ny amin'izao fotoana omenao anay izao ny amin'ity fanasana androany ity. Mankasitraka ny amin'ity fanasana ao androany ity indray iray latabatra aminao izay iombona amin'ny teninao izay hiankoka eo anatrehanao izay iombona aminao izay fanahy masina malalo. Mankasitraka ny amin'izany fafana izany. Mankasitraka tompony amin'izay efa homaninao any tsirairay avy androany. Mankasitraka ny amin'ny kasika izay efa homaninao androany fanahy masinao eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra fa tsy verimaina tompo ny fahatongavana eto, tsy verimaina tompo ny sakrifisy ny tsirairay avy. Nandao fandriana vao maraina, nandao torimaso vao maraina hitady ny tavanao eto tompo satria efa eto ny fahatsaranao rehetra. Vonina ny fahafenonao an'izay mangetaetanao eto fanamasinao. Mankasitraka tompony amin'ity fotoana androany ity. Itera ny fahatsaranao indray izay. Itera sy ankohoka eo anatrehan'ilay masina indrindra izay. Dia raina ianao ilay toro-tsy-to satria tsisy toanao mandrakizay tompo, tsisy tahaka anao tompo, fa kanto indrindra ny fitiavanao Andriamanitra, kanto indrindra ny fitiavanao Jesosy. Haleluia, haleluia, haleluia. Dirai que não tompo se tu ana deixai que não banzacaku zainu fani rinifu misajata yeah.
Ianao dia nampanantenana hoe matsara nareo kokoa ny fialako ianao farandeo dia andeha ilay fanahy fahamarinana izy nitarika anareo amin'ny marina rehetra ary tsy teny ho azy sy fa izay ireny avy amiko no lazaina aminareo vetivety dia tsy ahita intsony zao tontolo izao ianao Jesosy fa ianareo kosa ahita satria velona dia velona koa ianareo tsy mitete foana Jesosy raha miteny hoe mbola ahita azy sika satria efa naniraka ny fanahy masina izy hidina ao anatsika amena atsika indray fa ny fanahy masina mitondra fanajana Jesosy eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra tsy afaka miandeha fanajana Jesosy isika raha tsy miaraka ny fanahy masina isan'andro io fanahy masina io rehefa nahafamarinana no manampy atsika na falementsika tsy fantatsika na dia tombavaka tokony ho lazaina tsy azo tonono io fanahy masina io lempisoany vavantsika satria izy malalana ao am-polina manampy atsika mametraka ao am-pontsika izay am-pon'Andriamanitra fanahy masina ilay sakaiza tsara indrindra fanahy masina ilay pampahery ilay mpampiolona indrindra izy no afaka meny fiainana izy no manala ny vesatra rehetra ao amin'ny fiainana izy atsoy mandrakariva amin'ny fotoana rehetra androsy Jesosy androsy lalina ao faratry
Skafanay ho anao fonay fanamasina. Skafanay ho anao ny aminay rehetra fanamasina. Toa izay rehetra tsy avy aminao. Toa izay rehetra tsy nambolenao fanamasina. Aoka ny anafinao anavatsavan'ny mombanay rehetra amin'izao fotoana izao. Aoka ny avinao toa izay rehetra tsy nambolenao mafiatsara. Aoka ny avinao anenika ny mombanay rehetra. Anavao anay tantely. Halleluja. Mila nenao izay toa. Mila fafinoanao izay fanamasina. Mila fafinoanao izay efa nomenao anay izany. Vononao anay izany rehefa magita enda mavinao izany. Halleluja. Maventsika fanay masina. Fanay masina. anaty anao fafantato fanao ao kindroasadato ny tanako ho fifamia
no anao. Ooh.
Jesosy a dia manasanao azo toerana tatidina mba mandroso ety aloha azafady le efa niresaka tamiko teo mandroso tompoko. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko fahavolom-belona eto. Ny zanako moa ny Allemagne dia nafarany tany Allemagne tamin'ny mois de novembre décembre teo. Dia izy moa tsy niteny fa ndao mama hiaraka hivavaka aminay. Dia zao aiza no mivavaka dia hoe any Stuttgart amin'ny FC. Dia lasa moa nandeha nivavaka. Dia tao anatin'ilay fivavahana. Dia ohatry ny hafahafa satria ny tena tsy nanatrika an'izany hoe fivavahana tany an-dafy izao efa zatra ilay fivavahana aty Madagasikara. Dia teo dia nisy fanahy tato anatiko. Nangotigotika be mihitsy izany tato anatiko nahita le fiderana sy le fivavahana tao anatin'izany. Dia tonga indray Joseph Dafy dia andao mama ozy izy hanatrika ny fanotronana any Stuttgart any pasteur Yasina mivady dia nandeha. Dia aveo tonga indray pasteur Rodolphe izy mivady izy mianakavy dia nanatrika ny fanotronana tany. Dia raina aloha ny tompo fa tena miasa izy ary zavatra tsy nampoziko hoe hanatrika ilay fanotronana satria izaho olona mafiatoka be izaho tena tsy manana izany hoe ndeha hivavaka izany mihitsy fa nisy fanahy masina izany nitarika anahy tato dia ny zanako koa afa ao anatin'ilay mivavaka ao amin'ny Stuttgart amin'ny pasteur Yasina dia nandeha nivavaka dia tonga moa ny fotoana hodiko tamin'izay dia namonjy alim-bavaka izay farany taona izy izay raha tsy diso teo Stuttgart. Dia teo amin'izay androso hoe andeha hirosa hanompo an'i Jesosy manomboka izao satria tena voninahitra lehibe ho an'i Jesosy fijoroako vavolombelona eto. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olom-bavao amin'ny Kristy efa lasa zavatra taloha indreo efa tonga vaovao. Dia izay ny ijoroako vavolombelona eto ary ny croisade moa izany amin'ny manomboka 28 dia 26 dia andehako fa efa nanombo tena ho an'i Jesosy efa mandrosa izany voninahitra ho an'i Jesosy nanaovako ijoroako vavolombelona. Alleluia, amen. Zao teka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona sady misaotra azy satria zavatra efa tamin'ny taona ela kay fantany le izy toy hoe ary ianao tsy mbola mijoro vavolombelona tamin'iny dia manatanteraka izao le zanako fahatelo izany voateraka dia mangana dia osa hoe voalavo ngambany le mivoaka tao iny fotrany zavatra maintimainty ka lavalavo fotsiny dia nitsofin'le sage-femme dia tonga dia nitomany dia lasa mavokely. Dia rehefa nitezaina indray ilay zaza dia tratran'ny bronchite asthmatiforme sisy ny dokotera rehefa mangatsiaka ny andro dia tena mampalahelo be mijery azy sady mangana ohatran'izany. Dia iny zaza iny ihany rehefa teo amin'ny 7 na 8 taona ny teo narary izy dia ilay fisehony mangana daholo ny tenany dia hitanareo reny nofona koa reny hoditra koa reny dia manao ohatran'izao be dia be amin'ny tena manontolo manao sarisary be dia be izany dia lasa nakany amin'ny pédiatre n'ilay orinasa iasan'ilay vadiko izany dia vao nahita an'ilay izy dia natsipin'ilay stéthoscope dia nalainy daholo ny dokotera rehetrarehetra tao amin'ilay centre médical dia ny infirmier rehetrarehetra dia nanazava teo izy miteny frantsay izaho moa mpampianatra siansy nato dia azoko tsara ilay tiany tenenina dia hoe io izy tia aretiny teo izy tena rara misy teo izy era-tandry fa mandalo eto amintsika izy izao dia mifianatra anareo kely ka io izy maladie de vaisseau sy ny veine sy vaisseau sanguin zany sy ny veine dia mipoaka izy ilay manomboka any amin'ny lalan-drano madinika dia mipoaka ilay izy izay mampatonga an'ilay poulet de chair la chair de poulet dia
dia avy eo dia hoe ka io sisy a arakaraka ny etsiketsehan'la zaza tonga dia mahazo ny lalandra miavaventy a tonga dia matsitradrano izy la zaza dia ianao sisy a mila dia azonareo ngamba le toe-po amin'izany ianao reny ianao a hoe ho faty izany ny zanakao ka zao sisy madama urgent be ho sisy ny zanakao ka tonga nareo sisy dia amena tomobile mankany amin'ny girara hospitalisé dia tonga tany amin'ny girara saika efa nasininao hoe avy hatrany izy a tonga dia home chambre zany izay mianaka fa le vadiko nitsarakara ny taratasy rehetrarehetra dia tonga tao amin'la chambre zay a dia tonga le masira vazaha dia nanindrona n'la zanako dia rehefa afaka asa 4 minitra izy niverina tao indray dia ça devient plus grave dia lasa indray izy a nakatsindrona hafa indray izy dia za zany a efa tena fa za tamin'izany efa voavonjy a dia efa miaraka amin'ny baiboly foana dia vao nivoaka nanao injection faharoa le masera izay mianaka reriny to amin'le efitrano dia nidiko ny varavarana dia nisokafako ny baibolitra dia zao no teny hitako hoe fa nataizana len'i Jesosy natany mivohitra natany an-dalambe natany an-tanàna izay mararina anatina azy rehetra dia sitrana avokoa dia napetraka tamin'le teny ny tanako anankiray a dia ny tanako an'iray a napetraka tamin'ny zanako sady mitomany a Jesosy izay manatonao zany dia sitrana daholo sitrano ny zanako dia rehefa vita le vavaka dia nivoaiko le varavarana dia niditra amin'izay le masera dia efa lasa mavokely le zaza dia teto sisa nisy fa zao ny afatry le pédiatre raha tafavoaka ihany nareo a dia tsy maintsy hamafisina ny défense ty zaza ty a fa faible be mihitsy tamin'izany nefa ny amin'ny tamin'ny taona 82 tany tsisy fanafody teto Madagasikara fa ny société ozy a ny anafatra vaksiny a ho an'ity zaza ty tsy maintsy 3 injection dia ay ve dia angakaingany aminy moa izay ny ala teo amin'ny hôpitaly satria le zaza tonga dia tsy naninona dia nody a dia nankany amin'le pédiatre indray dia zao indray a tonga tany amin'le pédiatre hay tafavoaka nareo ohatrany hoe tsy maty nareo dia avy eo dia eny tompoko hay zao izay dia efa nafatra n'le vaksiny dia miverena ireo amin'izao dia niveriny izay tamin'iny fotoana iny a dia 3 injection zany à l'espace de 1 mois ny injection tsirairay dia vao natao première injection izy a tonga tany an-trano niverina indray ilay aretina dia teo anatrehan'izay a dia nanapa-kevitra izay mivady hoe ninona zavatra mitranga apetrakatsika amin'i Jesosy dia zazy ty maty izy a dia amin'i Jesosy a velona izy a dia amin'i Jesosy dia magaga io zanaka io a ny matanjaka sy bilangina indrindra zao voninahitra Jesosy reriany zao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsy tiany Jesosy hoe omena ny vaksiny ny voninahiny rehefa natolotra an'i Jesosy a dia Jesosy zato isan-jato mikarakara hatramin'ny farany amen tainy Jesosy daholy merina voninahitra amin'i Jesosy moa zany le témoignage momba amin'ny famelan-keloka mamanay sy ny rahavaviny zany nandritra ny roa taona nanana disadisa foana dia misy fotoana hoe mifamela dia miverina indray le izy mifamela dia miverina indray dia tamin'ity taona ity le izy tena hoe za tena efa leo be satria fandona foana zany izy amin'ny rahavavy dia nisy fotoana lasa nisy fiantraikany tamin'ny rahaitapo mamanay rehetrarehetra le izy dia tesitra ny zokondry mamanay dia lasa tsy niresaka tamin'ny mamanay intsony dia izay moa zany tao an-trano teneny mamanay hoe tsisy mandeha miaraka amin'ny famille intsony aloha fa mijanona tao an-tranontsika dia mipetraka amin'izay dia izany efa nalahelo be satria tsy izany ny zavatra ampianariny Jesosy atsika dia tonga tany an-trano aho isaky ny avy mandeha sekoly na ohatran'le asa botsy ohatr'izao dia zaraiko amin'ny mamanay hoe ohatran'izao nitory-teny antsika mama mila mamela heloka fa tsy mety izany sy sitrapon'i Jesosy dia nisy kozinanay anankitelo zany tonga tao aminay andro alahady avy mivavaka zareo dia niteny taminay hoe raha mbola misy olana zany nareo lehibe ozy izy dia avelo aloha izay ankizy mba hiaraka
dia ozy mamana hoe non tsy mandeha zany ny zanako ozy izy fa nareo raha ozy izy mamanay mety tsara velatsia aminay daholo dia nitomany kozinanay dia mivoaka tany tokotany dia ozy mantsy kozinanay hoe andao akitsika samy hivavaka ho fa nasa koa raha tsy alaise ao anatin'ilay izy dia mivenanitra tao an-trano dia niteny tamin'ny mamanay sy dadanay amin'izay hoe zaho hiavana amin'ny olona fa tsy sitrapon'i Jesosy zany fa zaho zanak'Andriamanitra dia ozy dadanay mantsy mamanay hoe tena zany mihitsy zanak'i Jesosy aloha izy zay vao zanakitsika dia avy eo amin'izay dia tomany zany mamanay fa ohatrany hoe tsy misuporta anazy zay dia avy eo lasa mamanay no nitokana hevitra tany dia niresaka tao zay satria ilay izy tsy toetra mamanay mihitsy hatramin'izay hoe manino mamanay zany tsy lasa nanamafota amin'ilay rahavaviny fa isaky ny hoe misy olana izy roa dia izy foana manao pa voalohany hoe mamela an'ilay rahavaviny dia avy eo izy nanatony anay hoe mama tena tsy mety ange zany tsy sitrapon'i Jesosy tsika ve manompo an'Andriamanitra dia zany ny ataonao dia ozy nataony ka zaho ozy lehibe fa zaho foana ve manantona anazy ozy dia rehefa mamela anazy dia izy avy eo nefa miverina foana ny zavatra ataony anahy dia ka satria mama nanantena hoe iovy izy fa hoentina mbavaka ange ho izy dia tsika mila mamela heloka dia avy eo misy zandriko anankiray endry dia hvkl zay dia ozy natao mantsa mamanay hoe fa nga mama tsy ho any an-danitra fa manino mama manao toetratra izany fa mila mamela heloka tsika ange ho any an-danitra dia avy eo mamanay tena tonga saina be hoe iny zanako iny mavita miteny anahy izany dia ao raha ozy izy fa andeha anantona zareo ao izy izy mamanay dia ifamela heloka dia nandeha amin'izay nefa ny fotoana isaky ny andeha hanao pa mamanay zany dia vao may ilany vaniny dia nitomany amin'izay mamanay hoe zaho izy izy tena leo be fa tena tsy vitako tsony ty dia nampaherezinay teny foana mamanay dia zaho koa no tao anatin'izany tena hitako tena hoe sepitra ihany malahelo mamanay dia rehefa tsy ao an-trano zay dia mamanay ilany vaniny foana dia rehefa tonga izay dia ohatrany hoe tsy manao nininy izy ohatrany hoe mamanay zany mandainga aminay dia nanaharinay zany mamanay hoe tsika rangahy tena andao tena androso satria tsy sitrapon'i Jesosy ilay izy fa andao amela heloka foana dia tamin'ny sabotsy alady amin'izay mamanay avy mivavaka tany fiangonana zareo dia vao may izy nitomany hoe tena le tory-teny tany ozy izy tena vao may mitovy amin'ny zavatra zaraindrianahy fa zaky ozy izy amela heloka fa andao tsika sindry araka dia andao tsika sindry ary hivavaka dia avy eo nefa narary indray mamanay dia tsy vita ilay izy dia tsy afaka nanao an'ilay son dia izay moa niakatra taty satria izay any mahitsy mipetraka dia za sy ny zandriko mipetraka aty an-tanahy dia efa tonga taty zay dia any zareo dia niantsoana mamanay tamin'ny lakamisy hariva hoe eto ambavaka fa raha pitsy marainaka izy zaho izy andeha amin'izay dia niantsoan'ilay zobaviny izy zany dia nizandry mivavy anankiray hoe ndao hivavaka ozy izy fa anantona zareo zara pitsy maraina tonga amin'izay tamin'ny zoma maraina dia nandeha izy dia niteny tamin'i Jesosy zany izy hoe foaza am'dimy dia tena foazan'i Jesosy izy am'dimy dia nanontany amin'ny fanay masina hoe inona zany nefa nyteny hoteneniko any satria za tsy te hanameloko olona fa zay tian'i Jesosy ny teneniko dia zao fotsiny teneninao hoe mifamela heloko nareo tahaka namelan'ny rainareo izay any an-danitra ny helokareo dia lasa amin'izay nandeha za mamanay dia eny an-dalana sady matahotra ihany hoe Jesosy dia ahoana nefa ny ao misy alika satria misy alika masika ao amin'ny zareo dia natahotra za mamanay dia navatra nagaga ozy izy ake za vao eny amin'ny tamboho dia tazany alika dia lasa izy mivoaka dia nanantona anahy dia nateriny teo amin'ny varavarana dia tonga teo amin'izay dia mipetraka teo ivelany teo ilay alika dia ilay vadiny zoko mamanay anankiray zany efa hivoaka andeha azy dia hoe za mba hiresaka aminareo dia hoe mbola maika izay fa manjary tara fa ao aloha izy dia ndany izy resao dia niresaka tamin'ilay zokony za mamanay dia niteneny ohatran'izay hoe mila mifamela heloko tsika tahaka namelany raintsika izay ny an-danitra ny heloko tsika dia ozy izy nataony zareo hoe faly be zareo satria zareo le tao andry zareo ireo mbola sy nandray an'i Jesosy dia hoe tena zany mihitsy sitrapon'Andriamanitra zany mihitsy ilay atao hoe mivavaka dia misaotranao ozy nanantona dia mifamely zareo dia avy eo mamanay mivoaka satria miray tamboho zany le zoko mamanay lahy anankiroa dia navoaka izy dia mivoaka indray dia teo indray ny alika dia nateriny niditra tao amin'ilay trano dia gaga be za mamanay satria mamanay ao anatin'io matahotra dia vao tonga tao an-trano dia ilay zobavy mamanay anankiray io tena tesitra be taminazy vokatry ilay fifandonana dia sokafa ny trano dia tonga dia nitsikitsiky be izy hoe mandroso akita aty dia mipetrapetra dia hoe ay dia ahoana dia hoe anantona anareo aty aho fa atsika ve miara manompo an'i Jesosy miara mivavaka tsika nefa ntsika tsy mifamela heloka dia tena mety zany ozy izy sady zany mihitsy ny sitrapon'i Jesosy fa izay ozy izy tamin'ny alina mivavaka konkoa tato an-trano efa hoadindray lasaka dia tomany zokinareo izy izy
fa hoe tsy mety mihitsy ny ataontsika dia tonga dia teo dia samy faly be zareo hoe vita ilay fifamelan-keloka dia avy eo dia momba ilay zokimamanay vavy izany ilay hoe izy mitarika an'ilay korotana ao anatin'ny famille dia niteny ilay zokimamanay lahy hoe andao tsika hiarivavaka daholo tsika famille rehetrarehetra dia hiara-nantona anazy tsika amin'ity weekend ity dia resahantsika momba ny Jesosy izy fa tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'i Jesosy dia tena hoe faly be atao anatin'ilay izy satria tsika izany rehefa mijoro hoe za zanak'Andriamanitra za anao sitrapon'Andriamanitra dia tena miditra antsehatra amin'izay Jesosy mandamina ny zavatra rehetrarehetra dia ao anatin'izany konko hoe ilay izy efa ao anatsika ilay vo hoe tsika zanak'Andriamanitra dia afaka mamela foana dia aza matahotra izany rehefa hoe taritin'i Jesosy tsika hoe anao pa hiteniny ao an-trano mbola hoe ahoana refiny zareo fa tena anjaran'Andriamanitra mikasika dia tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'i Jesosy. Dao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika fitsona vavolombelona manaraka. Tain'i Jesosy tompoko. Ny titre an'ilay fijoroana vavolombelona moa izany ho an'i Jesosy irery ny voninahitra tonga amin'ny fotoana ny Andriamanitra. Amen. Tamin'izay za vao nanomboka ny asa tany amin'ny 7:700 tany dia tamin'izany moa ny asa nataoko anisan'ny karakara formation izany hoe gestionnaire de formation fa tsy nanao formation dia tamin'izay fotoana izay nisy formation tena tiako be mihitsy tiako atao dia tsy afaka nanao an'ilay izy moa izany fa nikarakara fotsiny dia nangataka an'ilay izy dia avao moa tsy tadidiko intsony ara ilay izy dia 9 taona taty aoriana tamin'ny volana May lasa teo dia nomeny tompo maimaimpona ilay formation dia tena hoe zavatra tsy nieritreretina moa fa zavatra efa nitadiavina elaela be ilay izy dia lesona nomeny tompo tao anatin'ilay izy dia hoe araky ny toritenin'ny pasteur Amaly hoe tsy maintsy ny lalovana ilay 9 taona tsy maintsy lalovana ilay 9 taona satria raha ohatra ka azoko talohan'izay ilay izy dia mety tsisy ny lavako azy na mety nataoko amin'ny zavatra hafa fa tena hoe azoko ilay izy dia ampiasaina ho an'Andriamanitra dia voninahitra mahazirery ihany. Alleluia. Dao tiaka mafy ho an'i Jesosy. Tonjobily ty taona ity témoignage tao alohan'iny hoe sao dia miara manompo eto ihany nefa tsy mifamela heloka na aleo reglena dia mbola tsy maneno ny trompetra dia mety misy nofinofinao izay koa tany aloha tany fa ho tanteraka ihany ilay izy fa miandry ny tonjobily izao tonjobily dao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Saotra an'i Jesosy amin'izao tonjobily izao dia nisy fotoana izany manana feno objectif ana caméra moa izany ao an-trano dia misy tsy ampiasaiko ny sasany nefa tena sarobidy be aminahy ilay izy misy nisy anankiray izay elaela tsy dia niasa dia nisy nangalatra tao an-trano nangalarin'ilay zanak'ilay mpanampy rehefa higaga be fa isaka mandalo izy dia ohatra misy zavatra tsy dia hitako dia finalement ka isaka mandalo izy izany dia maka objectif iray mandalo iray izy dia maka objectif iray hafa indray dia ilay anankiray izay tena tsara be lafo be ilay izy na ilay caméra koa raha izany tsy afaka ametahana anazy satria mila caméra tsara be ilay izy dia tena mitovy vidiny tony caméra tony dia tany ilay izy tany dia misaotra an'i Jesosy fa tamin'ny herinandro nisy annonce atao amin'ny Facebook mivarotra an'ilay objectif dia tsy haiko fa en 1 heure ilay izy efa be da be no commande dia efa nalay olona mpivarotra arany efa niteny tamiko efa be loatra ilay appel niantso anazy ilay izy efa nisy olona anaka nisy annonce izany ilay izy dia teo ny eo dia nalain'ilay olona dia izy moa izany saotra ny tompo fa namana ihany izy fa na dia namana ary izy dia nicontacteko ihany dia niteny izy hoe bizina andehanao izy fa bizina ity dia zao ty prix ity zao izy nitenen'ny olona anako zay sy very izany hoe tsy ahoana ny atao inona ny hevitra daoka nga tonga dia tadiavina facture dia alefy ty dia alaina rehefa ohatra izy ka mafy dia niresaka teo dia efa namasina tolotsaina hoe vavao anazy dia mivavah dia Andriamanitra miasa fa tsy nisaintsika akory dia niteny taminy fotsiny hoe ty prix ity mety amiko dia mba meo anahy ilay izy fa ilaiko fa tena ilaiko io indray andro any.
Saotra ny tompo fa mba nety izy a dia nameny an'ala izy amin'le prix le niteneko. Finaritra an'Andriamanitra rery any. Le objectif very le izy dia hita na midy le olona 150 000 francs teny amin'ny petite vitesse. Dia nefa efa 2 ans le izy zay tsy hita zany dia misaotra ny tompo fa hita trasy le izy. Alleluia. Alleluia. Misaotra ny Jesosy tsika. Ninona very a? Ninona very a? Azo averiny zany rehefa eo Jesosy. Aza miezaka mitady ny very. Fa ndao hitady an Jesosy dia Jesosy mampotrapotra ho azy eny. Roa taona. Tsy te anontany hoe afrininareo zay teto amin'ny asa fanompoana. Fa fotoana zao, tonjobily zao, ndao hitady an Jesosy tsika. Be dia manko fa ndao hitady an Jesosy. Amen. Ndao tsika hitsangana, ndao amerina voninahitra any an Jesosy. Ny amin'ny famelan-keloka misy telo fanasitranana tena hoe zavatra impossible, espèce rare, cas rare eto amin'izao tontolo izao. Sendra nandalo teto Madagasikara fa nifanena tamin'i Jesosy dia nisitranin' Jesosy. Alleluia. Ary saro-piarony amin'ny voninahiny Jesosy. Tsy tiany Jesosy hoe voninahary Jesosy omena fanafody, omena vaksiny, omena fa rehefa natolotra an Jesosy dia aleo Jesosy hikarakaratra ny farany. Amen. Ndao tsika nandratra ny tanantsika dia amerina ny voninahitra any amin'ny Jesosy fa izy rery ihany no tao ambadika izany, izy nanao an'izany. Misaotra Jesosy fa ianao mampianatra anay anana ny toe-ponao amela heloka, satria ianao mampianatra fa tahaka ny ny ray ny heloka ny tokony famelana heloka kosa. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay mamoaka an'izany toe-po izany amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fananao. Misaotra Jesosy fa manana planina tsara ianao hitariana anay ao amin'ny lalam-pamonjena, hitariana ny tsirairay avy. Raha izay tsirairay avy reto dia samy manana ny fomba nitarianao, fa ny finalité dia mitovy ihany Jesosy ao aminao, ao amin'ny Kristy dia lasa olom-baovao. Misaotra Jesosy ny amin'ny voninahitra ao izay tsy tianao omena ny hafa, tsy tianao omena ny dokotera, tsy tianao omena ny vaksiny, fa rehefa anao dia tianao ianao ny fierté anay hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany, hatramin'ny zavatra majinika indrindra. Tsy tianao Jesosy hoe isy fahombiazana eto aminay dia sitrahan'ny dokotera na sitrahan'ny zavatra hafa, fa ianao rery ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana izay nataonao. Misaotra Jesosy ny amin'ny planinao any tsirairay avy, fa rehefa miona aminao dia ianao mahay mampitranga izay zavatra very tany amin'ny lasa ka tianao averina eto amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy fa objectif very roa taona lasa nataonao nipoitra tamin'ny alalan'ny fombanao. Misaotra Jesosy lay formation tany amin'ny 2097 izay niriny mpanomponao fa tamin'ity tonjobily ity dia nitanterahanao zany. Tsy hoe ilay fanondrinany ratsy, fa tianao izay Jesosy hisitraka ny toetranao mba ahafahan'ny zavatra rehetra miara-miasa asoa rehefa tianao izay. Jesosy mankasitraka raisanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra hiarana hoe amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra mity hafa mafy ho an'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Izy no mahefa ny zavatra rehetra, izy no mahatoy izao atsika. Raha tsy izy dia tsy ary izao rehetra izao fa noho ny hery sy ny fahefandrery mendrika ho azy ny voninahitra, ny fiderana, ny fitsahoana, ny fiankofana ambony indrindra, satria mandrakizay ny famindram-pony. Izay rehetra na tsy ary fa namindran'Andriamanitra foandroany maraina ao fofohany milanitra ny tananao dia mitenena amin'Andriamanitra hoe tiakasitraka anao amin'ny fanahiko rehetra, fa raha tsy noho ianao dia tsy toy izao ny fiainako. Ianao ny Jesosy ny rehetra amiko, ianao ilay mpandahatra endry manatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany, ilay Andriamanitra ny impossible, ilay manatanteraka zavatra tsy azo ny kajy ny sainan'olombelona heverina na takarina, fa manatanteraka ny zavatra rehetra araka ny sitraponao, satria tompo ny zavatra rehetra, iankina ny zavatra rehetra. Ianao rery mandrakizay nyankofanay sy omenay voninahitra. Tsy manisa eloka
ireo tsiliko mijery ny ao ambo toy izany ianao toy izany ianao namitanisa ireo tsiliko fa mijery ny ao ambo toy izany ianao ay toy izany ianao ay tsika rehetra fatina loatra Alleluia. Jesosy Kristy ianao ny fitiavana. Ary androany maraina ambarao anay Andriamanitra. Zava-miafina ao anatin'ny fiombonana lalina itehirizanay itehirizanay ny fijoronay ao anaty fanolorantena tsara
eo ambany fiombonana amin'ny fanahy masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alleluia. Mba azo toerana izara foitsika ny teny fiainana androany izay nampitondraina ny lohateny hoe ny toepo mendrika ananana ao anaty fiombonana. Toepo mendrika ananana ao anaty fiombonana. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ry havana dia mandrakizay. Tsy hoe fiarahana vetivety fa fiarahana mandrakizay. Misy ny atao hoe famantarana eo amin'ny toetra ananana ao anaty ahalalana hoe tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Dia rehefa jereny olona ianao hoe jereny ianao zany dia tonga dia hitan'ny olona hoe ty olony ty tena sura fa ty an'Andriamanitra. Ary na ianao raha tena mahatsapa ao anatinao hoe en communion amin'Andriamanitra tsara rehefa ao anatinao ty toetra ty. Zay ho zaraiko androany satria zavatra tena mitranga ho azy eo amin'ny fiainanao ilay izy rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny olona tahaka ny endriny, ary teo amin'ny nofo ilay fanekena satria Andriamanitra rehefa nahary ny olona tao amin'ny endriny niainga avy amin'ny vovoka nasiana fofinaina dia tonga olombelona atao hoe Adama ny olona voalohany izay nataon'Andriamanitra. Fantatsika tsy anjery zany. Ary ny faneken'Andriamanitra dia nataony teo amin'ny nofo atao hoe Adama, olona tsy nanan-tsafidy fa ny safidin'Andriamanitra no nitondra azy. Io Adama io tsy nila mivavaka, io Adama io tsy nila niankohaka, io Adama io tsy nila nidera tao Edena. Satria mifaneom-piainana ara-pamoronana rehefa avy ny vola volain'Andriamanitra avy eo amin'ny vovoka izy dia nitarihan'Andriamanitra ho ao Edena. Ary tao Edena tonga dia naseho ho Andriamanitra kely hita maso teo anoloan'ny voary rehetra izay nataon'Andriamanitra ny fisiny. Izay no natonga ny asa famoronana ny tsahatra taoriany famitan'Andriamanitra any Adama. Satria i Adama ilay nafeno ny fepetra mpahatanterahana naneo ny endrika hita maso ny fisin'Andriamanitra tsy hita tao amin'ilay toerana natao hoe Edena. Mafantatrao ve fa fony mbola tsy nanan-tsafidy Adama fa safidin'Andriamanitra no nitondra azy dia nisy rindran-damina napetin'ny tany lamina izao rehetrarehetra izao satria safidin'Andriamanitra no nitondra ny tany. Fa rehefa nanapa-kevitra ilay nofo atao hoe Adama angarika an'Andriamanitra tamin'ny fandava ny tenin'Andriamanitra dia tafasaraka sy rava ny faneken'Andriamanitra teo amin'ny nofo. Nisy le ady mitranga amin'izao voanim-potoana iainantsika izao nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama mandraka androany dia ady misy eo amin'ny nofo sy Andriamanitra. Ady misy eo amin'ny nofo sy Andriamanitra. Andriamanitra nefa nahary ny olona, ary Andriamanitra te hisauve na hanavitra ny olona, hamonjy ny olona. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa miaina ao anaty fahaverezana ny olona, tafasaraka tsy mifankahita tamin'Andriamanitra nofo satria nandà ny sitrapon'Andriamanitra, dia teteny aminao fa io nofonao io tsy miditry ny lanitra zany, fa na io verina ho vovoka, na io anjavona amin'ny fotoam-pampakarana dia hitafianao ilay endriky ny tsy fahalovana avy aminy amin'ny fotoana iverenany. Ary zay no andrasan'ny fiangonana amin'ny fotoam-pampakarana rehefa iverin'i Jesosy ka hitsenantsika eny amin'ny raha ho any lanitra ho ao aminy. Zavatra anankiray no mavesatra tao boko androany te hizara aminao fa rehefa raikitra ny ady
teo amin'ny nofo sy Andriamanitra dia tsy mihavana amin'io nofo mihitsy Andriamanitra, fa ny sain'Andriamanitra amorona nofo vaovao avy aminy. Zay no mahatonga ny famonjena farany ny fiangonana, ny fananao no novonjeny Jesosy voalohany, ny ainao manaraka eny andalam-pamonjena, ary ny vatanao miandry fanovana amin'ny fotoam-pampakarana. Reo ny fepetra telo maneho ny fahafenoa ny famonjenanao ry fiangonan'i Jesosy Kristy. Ny fisehoan'ity zavatra androany ity dia tiako fantatra hoe ohatry ny ahoana ny fomba nanomana an'Andriamanitra anao fiangonana mpakariny io, dia ny androany amin'le fiomanantsika ny fanenon'le trompetra sy ny feona arkanjely amin'ny fotoana isehoan'izay fotoan'izay, dia ovana vetivety ianao. Ao inona le lalana, fa ahoana no nisehoany zany zavatra zany. Enoy a Andriamanitra niala avy any amin'ny désert, na nisy vovoka any amin'ny désert, nisy vovoka rehefa vita ny Edena, ny fofoniny tamin'ny fofonainy vavany teo amin'ny vavorony Adama, teo amin'ilay vovoka tonga dia tonga olombelona, dia nety ny Adama ho ao amin'ny toerana voavoatra feno fahatsarana, niazo fihinam-bory rehetra tao Edena complet, zay ny ilain'ny Adama rehetra vita tsara, mendrika tanteraka. Ary rehefa Andriamanitra no afapoka ny teny hoe tsara, tena top izay zavatra izay. Ataovy amenna moe. Zao rehefa nahavariana tamin'ny Adama, i Adama nanana ny zavatra rehetra, fa zavatra anankiray mba nandraran'Andriamanitra azy hoe aza hinanana, ny azo ofovoan'ny sa, kanefa ninanany sa tsy ninanany? Ninanany. Tiako fantatsika aloha fa Andriamanitra tsy mahafantatra ny anaran'ny Eva zany hoe Eva, fa Andriamanitra rehefa namorona ny Adama dia namboatra Eva avy amin'ny Adama, dia natsony hoe Adama ny anaran'izy mivady. Rasa aloha Genesis toko faefatra ny vetivety. Alleluia. Mino fa hitantsika Andriamanitra androany, ary hitantsika foana izy mandrakizay sa tsy zany? Genesis toko faefatra dimy fafiry dimy fadimy angamba izay na dimy voalohany sa toko fadimy izay zafady, toko fadimy andiny faharoa zafady. Lasy vavy no namoronany azy dia nitazy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Io izy io. Adama sy Eva lasy vavy, fa tsy Andriamanitra nanao ny anarana hoe Eva fa i Adama. Fa Andriamanitra rehefa vita Adama sy Eva nataony hoe Adama. Zay no tonga n'Andriamanitra rehefa tonga tao amin'ny sa, ka tsy hitany Adama taorian'ny fotoana ny afenany satria nitanjaka izy, dia tsy niantso any Eva izy, Eva izy ianao, fa i Adama ny antsony azy. Rehefa miantso hoe Adama zany Andriamanitra, dia Adama sy Eva ny tiany antsoina amin'ilay anarana, fa tsy Adama rery. Tsangano ny tanàn'izay mandeha. Fa ao amin'ny Genesis toko fahatelo, Genesis toko fahatelo ny andininy faharoapolo angamba izay, dia zao voasoratra: ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy ny reniny olombelona rehetra. Taoriana avy tany Adama na ny anaran'ny Eva azy Adama ny nanome azy, ohatra ny nanomezany ny anaran'ny biby rehetra tao amin'ny sa. Eva avy amin'ny Adama, fa Adama sy Eva, Adama ny antson'Andriamanitra azy. Ary inoko fa zay koa ngamba ny natonga ny vehivavy mitondra ny anaran'ny vadiny. Ohatra zao hoe Mama Viviane ny anarany mety hafa ny tena no, fa lasa natsona hoe Madame Rodolphe. Zany soira fa voataitra Adama, dia taitra izy hoe
vehivavy taolana avy amin'ny taolako dia ozy izy hoe madame. Zay no natonga an'ilay hoe madama. Zavatra tsy azo. Alleluia! Hitanareo, rehefa hitan'Andriamanitra fa niodina ny nofo, nefa nanaovan'Andriamanitra fanekena teo amin'ny nofo, isehon'ny fahatsarany, tsy natao faty mandrakizay, anapaka sy anjaka amin'ny zavatra rehetra, teo amin'ny nofo zany fahefany zany. Zay le fanekena nataon'Andriamanitra voalohany. I nofo isitraka ny fahatsarany eto an-tany mihitsiny, zay no namoronan'Andriamanitra ny olombelona anapaka, anjaka, andidy. Fa zay fahefam-panapahany zay tsy nataon'Andriamanitra eo ampelantanan'ny olona niodina, fa eo ampelantanan'ny olona manana ny safidiny sy mitondra ny aina ny sitrapony. Rehefa niodina ny nofo dia nyrohan'Andriamanitra tsy tao edena intsony, fa miverina tany amin'ilay dezera namoronan'Andriamanitra azy. Zay le hoe nofo ianao vovoka dia miverina vovoka. Dia niteny Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay, manomboka izao izy izy dia niatsemboa ny tavanao no hinananao. Lasa miaina ao anaty ozona le nofo, satria rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, nomen'Andriamanitra lanja tao anaty fanekena, niala n'le fanekena ka tafavoaka n'le faneken'Andriamanitra noho ny fandavany an'Andriamanitra. Dia zao ny foanan'Andriamanitra daholo, ny fahatsarana rehetra nananan'le nofo teo aloha no niota, fa lasa ny sasatra le nofo vao misitraka. Nefa namoron'Andriamanitra tao anaty fanekena, voavoatra ny zavatra rehetra vao noentiny. Ny zavatra mahavariana dia zao, ino tsara. Rehefa tsy tao anaty fanekena intsony le nofo ka ny sasatra, dia le natiora-pahafatesana mahatonga n'le nofo miaina ao anaty fiahiana sy fanahiana. Satria rehefa manomboka mifamatotra ao anaty fisasarana amin'ny fon'ny olona, dia lasa ao anatin'le ozina dia voasarika ho azy le toe-po miraikitra amin'ny abetsahany zavatra ananana. Tafiditra le toetra tia manangona, be fanahiana, miaina ao anaty tahotra. Tafiditra daholo ry angoasa sy ry stress, tafiditra daholo. Hitanareo amin'izay, reny natiora rehetrarehetra reny dia natiora hoentiny vesatr'ilay fiodinany nofo avokoa, ka iainany ao anatin'le fiaina mpisasarana sy atsemboana vao misitraka. Ohatra tsara ny tanan'izay zavatra tiako atokavana. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny nofo, dia tonga nofo Andriamanitra anome atsika ohatra an'ilay endriky nofo mendriky ny hotafina, atao hoe Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia Andriamanitra zato isan-jato, naseho teo amin'ny endriky ny olona zato isan-jato, amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Zany hoe amerina ny olombelona eo amin'ny fanekena afaky ny aina ny safidin'Andriamanitra izay ny laviny teo aloha. Dia zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra nitranga. Rehefa tonga Jesosy dia hitantsika mihitsy zany hoe Andriamanitra tompony zavatra rehetra, miaina amin'ny fahefana, miaina tamin'ny fanapahana izy, mibaiko izay zavatra tia nitranga amin'ny fotoana rehetra, kanefa nahavariana tsy nanana fiainana mihitsy Jesosy, niraikitra tamin'ny tany ny fony, na niaina tao anaty fanahinana, nangalitra na nandangy, na nanao izay fomba azahoana tombony teto amin'ity tany ity, fa toy ny endrika maty antoka zany ny fahitana azy na tompony zavatra rehetra azy izy. Hitanareo, ny signe amatarana
fatateraka sy feno amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fisian'Andriamanitra ao anatiny fa tsy mipetraka eo amin'ny nofo izy dia tsy miraikitra amin'ny tany ny fony. Ao anaty fiomborana amin'Andriamanitra raha tena velona ao anatinao Jesosy dia re fa tsisy vesatra voazona sy miraikitra amin'ity tany ity ny ao anatinao. Mikohatritsika. Rehefa tonga izany Jesosy dia zao nesoron'Andriamanitra tao amin'ny nofo avokoa ny fanekena, fanaverin'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zay no mahatonga ny fitahianantsika tsy fitahiana ara-nofo na fitahiana ara-materiel fa fitahi-panahy. Efesiana 2:1-7. Mafakeo kely voay kely ny Efesiana 2:1-7 raha laza faty. Isorana ny Andriamanitra raha Jesosy Kristy tompontsika zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahi-panahy rehetra any an-danitra. Ianao zany vao nandray an' Jesosy dia nesorony tsy ho hisy ampon'ny tany satria Jesosy rehefa nanaiky ho faty teo amin'ny toeranao dia nanaiky izy ny saziana noho ny fahadisoanao mba hahafahany manamarina anao rehefa nanaiky ho natao ota izy. dia zao ny zavatra misy nalainy ianao ho ao aminy raha misy olona ao amin'ny Kristy nalainy ianao ho ao aminy. Ianao zany zao tamin'i Jesosy tonga tety amboniny tany ianao fanahy tao aminy fa izy olombelona tokana fa zao tontolo zao no tao aminy. dia tsy ianao hoe fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay. Ny fanomezana ambony indrindra nomen'Andriamanitra antsika tsy zao tontolo zao fa fiainana mandrakizay. Dia rehefa tao amin'i Jesosy dia ozy izy Jaona mpanao batisa rehefa nahitany Jesosy andeha tao batisa io zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana zao tontolo zao no tao amin'i Jesosy talohany nanaovana batisa azy. Izy olona teto an-tany ohatranahy fa ianao fanahy tao hoe zao tontolo zao tao aminy. Fa fony mbola tsy teraka akory ianao dia efa tao amin'ny Kristy nifandray tamin'ny batisa ny Jordana. Zay mahatonga an'izao tontolo zao manana fanafahana vonona ao amin'i Jesosy na silamo izy na hindoisina na bodisma zay finoana rehetrarehetra misy eto ambony tany nizana izy efa nyprogramen'Andriamanitra ny famonjena tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo naka ny endriky ny nofo eto ambony tany. Zany mahatonga ny famindram-pon'Andriamanitra afaka amerina silamo tonga kristianina na hindoisma na bodisma na inona karazana na occultisme nizana izy manana famonjena vonona fa miandry ny fotoana anaira ny fanamasina azy isitodiany amin'Andriamanitra mba hifandraisany amin'ilay famelan-keloka dia tonga azy hiaina ny famonjena koa ohatra ny namonjen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Satria tamin'izany Jesosy olona teto an-tany fa ny olombelona rehetra atao hoe zao tontolo zao dia tao amin'i Jesosy rery. dia zao ny zavatra nitranga rehefa tao amin'i Jesosy rery tsika dia maty izy dia nalevina izy dia nitsangana tamin'ny maty izy ao amin'ny antsika satria ny dia niakatra ho any an-danitra eo kavanany ray izy. Rehefa tonga teo amin'ny ray izy dia ny tsara ty famarinany ty manaraka tsara nareo rehefa tonga eo kavanany ray izy dia tsika koa netiny niaraka taminy ao akavanany ray. Androany ianao zao olona eto ambonin'ny tany fa izy ndray ny fanahy ao anatinao. Satria rehefa tonga teo kavanany ray izy dia naniraka ny fanahy masina ho ao anatsika. Ny fanahy masina tsy izy fa ny fanahiny Jesosy Kristy. Ny fatany fanahy tao amin'ny Eli avy roeny tao amin'ny Elisa fotsiny fa ny fatany fanahy tao amin'ny Kristy dia natao zaza ho an'ny olona rehetra atao hoe zao tontolo zao zay tao aminy alohan'ny fotoana ny akarany mba hahafahany tsirairay avy misitraka izay fanomezana sarobidy indrindra dia tsy ino zany fa ny fanahiny. dia hitanareo amin'izay noentiny Jesosy ao amin'ny tontolo ara-panahy le fitahiana. Inona ary le fitahiana tian'Andriamanitra hiainanao tsy hitovizanao amin'izao tontolo izao. Ny jentilisa tsy misy Andriamanitra
tsy mino an' jesosy ny atao hoe taranaki adama ranofo. Manana ny prinsipa an'ireo olon'ireo, olona biby ny fiantsonan'ireo. Reo olon'ireo manana n'izao attitude zao ao anatiny, mialatsiny fa reo olon'ireo fa tsy tsika. Zareo tsy satisfaire tsy vita ny besoin-ny, raha tsy ataony sitrapony. Reo olon'ireo tsy mahazo aina mihitsy, fa aloany tsy mahita an'izay Jesosy nao anto zay tsy manam-bola izy. Reo olon'ireo, le olona manao izay fomba anangonana satria tsy mananantoka izy hoe amin'ny fomba hoana ny ahafahany miaina akoatry ny fisiany izay zavatra ilaina. Fa ina le fitahim-panahy tiany Jesosy ho tafiditra ao anatin'ny olona rehefa nanao fanekena ra-panahy eo amin'ny olona Andriamanitra ka amerina eo amin'ny olona ny fahatsarany sy ny fahasoavany amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy. Tsy miankina monde matériel zany ianao, tsy tia tontolo hita maso ty ny akinanao rehefa amin'ny Kristy ianao. Fa zao olona ianao mananatoka fa manana fanapahana, fahefana, fanjakana ao anatinao, zay fanjakana tsy azo ampiororoona. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Io le afaka aneo aminao amin'ny fotoana zay zavatra rehetra ilainao. Satria ny fonao tsy natao hiankina amin'ny tany fa natao hiankina amin'Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve fa tamin'i Jesosy teto tany zareo ny fomba nilazany ny zavatra rehetra. Zao no lazainy, inona moa tsy ho azon'ny olona raha ho azony ao zao rehetra zao nefa very ny ainy. Nametraka Jesosy ny asaribidiny amina na ny aina ho ambony lavitra noho ny abetsahany zavatra ananana. Fa rehefa tafiditra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny devoly dia aloany maty. Toy izay tsy manana ny zavatra rehetra. Rehefa feno Andriamanitra ny ao anatinao dia renao mihitsy hoe manam-piadanana ianao tsisy nininina azy. Zay ny atsapana fa velona ao amin'ny fanahy ianao fa tsy tafatoetra eo amin'ny nofo. Fa ny olona anankiray raha mbola velona eo amin'ny nofo dia tadidio afaka ampiasain'ny Satana foana, tsy mety afa-po mihitsy raha tsy tanteraka izay zavatra ilainy. Io ty famarinany ity. Rehefa tafasaraka teo amin'ny nofo Andriamanitra dia zay mahatonga anao tsy mahazo aina ara-panahy raha tsy maty eo amin'ny nofo. Zay le maty eo amin'ny nofo mba hahafahanao mandray tombo ny ara-panahy. Satria ny nofo sy ny fanahy mifanohatra. Dia zay mandresy anao an-tsafidy no mitondra amin'ny fiainanao. Fa raha nofo no mitondra anao dia tsisy mahasamy hafa anao amin'ny biby tsy manam-panahy. Fa raha ara-panahy no mitondra anao dia mifehinao amin'izay filana sy ny zavatra mitranga rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, atonga anao andresy an'ireny fa hita fiadanana ianao na mahandalo ady sarotra azy. Tsy mampiontsona anao mihitsy ka tonga anao hoe malaina mivavaka ny fisehoan'izay ady lalovanao. Za mbola tsy nahitan'ny Joseph zany ny abandonna na tany Egypta navarotry ny olona azy, satria rehefa nandeha tao amin'ny tontolo ara-panahy izy nijoro tamin'izay teny fikasana ny men'Andriamanitra na ny kôtiany vadiny Potifara satria patron vaviny. Raha tokony izy tokony ho Potifara 2 izy dia alohan'ny niaritra tsy niaina an'izany mba hahafahany mifankahita amin'izay trône no manin'Andriamanitra azy. Zavatra sarobidy tamin'i Joseph tsy nisaina mihitsy izy hoe ohatran'iza nefa rany, fa nampahitana fotsiny izy fa nandesiny joro tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia tanteraka mihoatra noho izay netrinetiny sainy ny fomba nampijoroan'Andriamanitra azy teo amin'ny tantaram-piainany. Hitanareo, aza vela izy zavatry ny tany ampanotanao fa ny alalàna faranofo ianao fa tsy ara-panahy, fa mbola eny an-dalam-piezahana ao anaty fanompona, fa mbola tsy tanteraka eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao isaky ny misy occasion antana présent foana ianao. Raha mbola présent any amin'ny camp adverse ianao aza mieritreritra ny tena ho libre tsara amin'ny fomba izay iranao amin'Andriamanitra. Indrindra fantatrao fa tsy ho volontén'Andriamanitra ilay izy. Indrindra fantatrao fa tsy ho misitrapon'Andriamanitra ilay izy. Elo ty famarinany ty. Rehefa nongotany Jesosy
tao edena tsony Adama. Tonga Jesosy amonjy azy tany amin'izay dezera nisy azy dia jereo ny zavatra niseho. Adama nomena fahafenoana fa niodina tsy naharitra zavatra anankiray nefa tao anatin'ny tontolo-pahatsarana. Noentiny fanahy izy satria Andriamanitra fanahy, noentin'Andriamanitra ho ao edena izy. Fa rehefa tonga Jesosy vao vita batisa izy, tsy noentin'Andriamanitra tany amin'ny edena tsara tarehy fa nitaritiny fanahy ho any anefitra tsisy endrika. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ho any anefitra tsisy endrika satria tonga izy amonjy ny olona, anavao ny olona tany amin'izay toerana namoronana azy voalohany sy namolavolana azy talohany nampidirana azy ho ao edena. Halleluja. Zay mahatonga an' Jesosy tsy mametraka ny fifantohanao sy ny fandrosoanao sy ny fijoroanao amin'ny fanantenanao an'izao tontolo izao sy tia nofinao ity zay masoany io filanao io, fa manorona anao izy amin'ny fifankahitanao ara-pifandraisana aminy. Ndanany jereo hoe fa tsy ao anatin'ny fahafenoany zavatra ilainy zany ny fiadanana no mitoetra. Be dia be ny olona manan-karem-be eto ambony tany, fa ny olona maro mamono tena eto ambony tany tsy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana mijaly fa ny amin'izay tany heverino mandroso tena hoe tsy manan-java-mahory. Ny antony tsy ampenimeny filan'ny olona ny atao hoe fiadanana ny abetsahany vola sy ny trano sy ny areny. Jesosy Kristy reny no andriny fiadanana. Zany mahatonga anay tsy mitory aminao ampidina ny vision anao isain'izao tontolo izao eo am-panomponan'Andriamanitra, fa matoa nampisarahan'Andriamanitra ny nofo sy ny fanahy manorona anao zay sy manoro anao ny lalana tsara indrindra ifandraisanao amin'Andriamanitra, satria tsy mifanananao zavatra maro no atao hoe tahian'Andriamanitra ianao fa ianao manam-piadanana miombona amin'i Jesosy manana fahatsapana fa ao anatinao fanapahana ifezana ny zavatra ratsy. Kozy Jesosy aza vela isy olo reharenareo fa anareo ny zavatra rehetra. Efa naseho amin'ny modelin'ny olona tsara indrindra. Yeshua ny anarany. Tsara indrindra iriko lalako tari azy ao tsara indrindra. Halleluja. Iriko Yeshua rehefa very le endrik'Andriamanitra nafana ny tantana Edena dia ny roasina Adama hiala ny Edena ho any ivelany, satria mendrika hitantana Edena tsy Adama mahadama azy fa le endrik'Andriamanitra voatahiry tao aminy. Andriamanitra tsy misauve Edena fa Andriamanitra misauve endrika very. Endrika very ny tianao averina fa tsy Edena very ny mampitomany azy. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny zavatra ilainao fa mifantoka aminao, satria ianao sarobedy aminy mihoatra lavitra noho izay ilanao azy. Mahafantatra eo ve fa ty tany ty tsy toeranao ry tsisy anao akory na zay nangononao azy amin'ny fotoana anankiray ilanao eto. Zany mahatonga ny ainao sy ny fiainanao ambony lavitra noho izay zavatra mampanotanao. Tianokatra masom-pananao alala fa ny fotoana iverenan'i Jesosy izy ny laza fa ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniny tsy levona mandrakizay.
zany mahatonga manolotra anao fanorenana tsara ahafahanao miombona amin'Andriamanitra, anokafanao maso-pananao, ametrahanao lanjan'ny antom-pisinao sy ny asarobidinao eo mason'Andriamanitra mba tsy ho voasaka ny edena tsy hita maso. Ny fifantohanao fa hibanjina any Kristy zay efa maty ho anao ary nanorona ho anao sy anangana anao ara-panahy mba hamerina n'ilay endrika very, problema na endrika very averina nahatongavan' Jesosy. Ny anahafantsika azy eritreretiny reton'Andriamanitra tao amin'ny fahafenona sy fahatsarana amin'ny zavatra rehetra Adama, kanefa tsy nampety azy zany fa nitady mihoatra izy. Dia jereo fa tsy voatahiry izy fa very ny fanatrehan'Andriamanitra. Nareo ve tsy mahita fa sahala amin'izany ihany koa Solomona mpanjaka? Solomona mpanjaka nomen'Andriamanitra fahendrena, niaina tao anaty fitobaka-rena, fa namily lalana azy ilay izy, tsy mitoetra ao anatin'ny fahafenon'ny zavatra ilainao, ny fitehirizana anao, satria matoa edena ny esorona tamin'ny Adama rehefa tsy mendrika izy, tsy eo amin'ny edena efa ny esorona taminy no mitoetra ny fitehirizana ny fijoroany. Andriamanitra tsy nanao fanekena nampifamatotra ny fijoroany Adama tamin'ny edena zay nomeny azy, fa nampifamatotra ny fijoroany Adama tamin'ny fomba namola volany azy. Le famoronana mihitsy nanangan'Andriamanitra ny Adama hitovy endrika aminy, fa tsy hoe vita edena aloha dia ho edena no miafina. Ilay endrika Andriamanitra tsy hita anehoany ny maha-Andriamanitra azy. Voapirofo fa tsy mifitobahany zavatra rehetra ilaina ny mahasoa ny fiainam-panahy. Fa rehefa ny olona anankiray tsy mbola tanteraka ara-piombonana tsara amin'Andriamanitra dia veriny rehetra ny fiafaran'izany olona izany, satria Andriamanitra ny fahafenon'ny rehetra ho antsika, fa tsy hoe izy ny mameno ny rehetra, tsy akory. Izy ny fototry ny fahafenona, fa tsy ambiny mameno. Zany mahatonga Baiboly milaza, eno ene maniry aho mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaky ny anambinana ny fananao ihany koa. Fanalo avereno fiainam-panahiko aloha, zany nanoloran' Jesosy tena teo amin'ny azo fijaliana maty ho azy. Ataovy amen, ataovy amen. Jaona voalohany toko faharoa, efa tsy enjery aintsika loatra. Jaona voalohany toko faharoa, ny 5:15 ka hatramin'ny 5:20. Aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao e. Fa raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Tsy tian'Andriamanitra tsika ity zao tontolo zao, satria raha vao manomboka mitepy fitiavana n'izao tontolo zao ao anatinao dia zay ny panehoam-pamantarana fa tsy ao amin'i Jesosy ianao, satria tsy voatahiry ao anatinao ny fitiavany ray. Zay le vokatra hoentin'le ozo mpisasarana vao misitraka, lasa mifamatotra amin'ny abetsahany zavatra ananina ny fonao, te hamangona be au maximum possible ianao, satria matahotra ianao ao anaty fanahiana fa sao dia homerika ny andronao dia tsisy sekory amin'ny fotoana hampahosanao. Hitanao fa miara-miasa amin'ny fanahiana zany rehetrarehetra zany natiora ny fahafatesana tafiditra ao anatin'ny olona daholo. Adama tao edena tratra ny fakam-panahy tamin'ny anina voarara, toeran'ny fahafenona. Amin'izay zavatra azo hoaninao amin'sa mbola mihoatra lavitra noho izay azo kely anankiray nandraran'Andriamanitra azy. Jesosy nefa tany anefa tanona toerana tsy misy azo fihinam-bona ray azy, nalay mpanahy hamadika vato tonga mofo kanefa izy tsy voasarika fa nijoro. Ndrainy amin'ny toeran'ny fahavokarana mbola mitady mihoatra, ndrainy amin'ny toeran'ny fahafoanana fa nomena opportunité sandoka ao anaty anoanana fa tsy nihevitra ny tenany.
ny olona rehefa tena mandroso ara-panahy dia tsy tia tena, tia mihevitra ny hafa fa tsy mihevitra ny tenany. Manata-panahy Jesosy. Noana izy vitany manova vato tonga mofo, fa tsy nandray an'ilay vato izy ho tonga mofo ao anaty anoanana, vitany mamadika an'izany, fa tsy nataony zany. Mamoky olo avony tsy omby 10,000 azy nataony rehefa ilainy zany. Dikan'izany tsy hoe tsy manana ny zavatra rehetra izy, fa ny kalitao-pitaina tao amin'ny Jesosy na tonga tsy niraikitra amin'izao tontolo izao, rehefa tao amin'ny Jesosy ny fahafenoan'ny safidin'Andriamanitra dia mpikomandy izay zavatra ilaina ra-potoana izy, fa tsy mila manangona nasisony vata fitehirizany, fa izay zavatra ilainy dia komandiny dia tonga. Zany ny rôlina, zany ny rôlina, zany mahatonga tsy mialina an'izany izy. Satria nahoana lefa ifampanjakana ny tsofin'Andriamanitra nao ny dama taloha very tao amin'ny Jesosy, anapaka anjaka ampisy ny zavatra rehetra. Izy koa naseho teo amin'ny endrika mapa, ahoana moa ianao rehefa mila mofo dia bakinao dia tonga mofo, kina moa ny elonanao ny hafa manana mofo any. Hitanareo le toetra ratsy vokatry ny ozona sy fanahina, satria mieritreritra ianao fa fisasaranao, tanjakao, herinao, nazahoanao ny zavatra rehetra, fa raha marina fa loharam-pitahiana Jesosy, votsotsa miala ao anatin'izany ianao. Votsotsa miala ao anatin'izany ianao. Aza amin'ny fampiasana velatsy eto tsika. Halleluja. Nanomboka tamin'i Jesosy, navadika Andriamanitra ho fitahim-panahy amin'izay lay edena very. Tsy maintsy miainga eo fiainam-panahinao aloha vao miampita amin'ny zavatra rehetra, satria raha tsy fiainona ao anatin'ny fiainam-panahinao dia tsy afaka ahita ny zavatra rehetra ianao, sy sitraka ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy fahavalo ny fanananao ny zavatra rehetra, fa Andriamanitra tena tsy tiany raha miraiki-po amin'ny zavatra rehetra ianao. Mahafantatrareo ve fa ohatra be dia be ato anaty Baiboly no nomeny fiangonana voalohany an'izany. Raha voazazo eto manonona teny mpaminaniana hoe ho miliardera ianao, fa ty saly ty tonga dia tsisy eno ohatran'izany. Amena! Io tena automatika, fa tsy tereny manaova amen. Tsy mareteka manandriamanitra. Nefa tadidio, ianao manana tombam-bidy mihoatra no le miliara tia ny devoly anambazana anao hita maso ao anatinao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao dia mihoatra lavitra no volamena sy volafotsy. Mba jereo Petera, tsy niankina tamin'ny fananany zavatra na fananangana ny lemalemy, fa ny fahatsapany fa mihoatra lavitra no ny zavatra rehetra ananany ny fisian'i Kristy. Dia izy izy avoaka fotsiny dia mitsangana lemalemy, mihoatra lavitra no le vola tadiaviny. Rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao dia manomboka ame mahatsapa ny asarobidiny ao am-po ny eo am-panompoana azy. Tsy mitovy mihitsy ny toe-posy fiainana iainan'ny olona ara-nofo sy ny olona ara-panahy. Izay olona taranaka Adama dia ara-nofo, fa izay zanak'Andriamanitra kosa dia ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany 5:10, izay amin'izay ilay fanoheran'ny nofo sy ny fanahy hidirantsika kely. Halleluja. Mahazaka ve nareo? Teneny hoe zakako ihany pastera. Hotohizana ary ve eny tompoko. Ary arak'izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohan-dana natao mananaina, fa Adama farany natao fanahy mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany, fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay avy any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany koa ny hitondrantsika ny endriky ny any an-danitra. Fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana,
ino zava-miafina nambarako aminareo tsy odimandry avokoa sika rehetra fa vetivety tondra mpiamaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovany sika rehetra ka hotsofina ny tropetra ary ny maty atsangana tsy oloha intsony ary sika hovana fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafony tsy fahalovana ary ty mety maty ity tsy maintsy hitafony tsy fahafatesana fa rehefa mitafony tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafony tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana ny resena ka levona. Halleloja. Ny zavatra tiako hozaraina dia tsotra. Ny taranaka adama dia miraikitra amin'ny tany sy ity zao tontolo zao. Arena, fahafinaretana, vola, voninahitra. Manao ny tany ho fanaperana ry zareo reny dia mametraka zao tontolo zao tena ampo satria ny amin'izay toeran'ny arenao ny toeran'ny fonao. Zany no mahatonga anao miala aza me tsara velatsy miala ianao rehefa mahita ny hafambinina. Ary raha vao mahazo ianao tonga dia tremala insoroka anao iny manomboka tsy hita fa efa manakaiky ny sofinao. Ohatran'le radaka voatsindrony reny. Ianao mahitanao tsara be fa zay mahitanao hoe ratsy be ianao. Mitoky amin'ny tany. Olona miaina ohatry ny biby tsy mandeha ra-panahy satria hoentiny filansy ny tombontsoany amin'ny zavatra mety loha. Tena te hiteny aminao fa tsy blesse ianao, tsy voatay ianao, fa mpanangom-be fotsiny ianao ary mahantra ny ao anatinao. Zanak'i Jesosy indray tsy mifikitra sy ampifamatotra amin'ny fony amin'izao tontolo zao fa miaina ny fiainany ara-panahy. Finaritra mahita ny hafa tahina ary azon'Andriamanitra tarafina ny eo am-pony fa tsisy nakaraza-pialonana kely aza. Raha vao ny fanahy ny fialonana tafiditra ao anatinao dia tsy maintsy miampy fahakalana iny, miampy fanoherana iny, miampy satria fitiavatena iny, dia miampy tena miampy plus zavatra be dia be miditra amin'izay raha fimonomononana ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao manomboka miantitra ianao satria isanandro isanandro tsy manam-potoana hitananao mitsikifiry zany fa miketrina mamofy akotra manjaitra atody nefa milaza fa any Jesosy. Jereo kely hoe masony akaikinao tena sura venao fa zany no tokony ho fiainantsika. Ny kalitao ny toe-po amaritana ny manan'Andriamanitra anao dia olona anankiray ianao manana ny toetrany tsy voafatotry ny zavatry ny tany. Matthieu 19:29. Matthieu 19:29 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voasoratra ao. Halleluja. Voka kely azafady. Matthieu 19:29 ary tsy mivoaka ny anahako. Ary zay rehetra efa nafoitrano na rahalahy na nabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Ny fananantsika zavatra eto ambonin'ny tany dia fitsorantsika amin'ny fo ifandraisantsika amin'ny fananantsika any an-danitra. Noho izany zay zavatra nataonao na tsy andraisam-balina eto an-tany azy zany no mahatonga anao mitsikitsiky fa manana zavatra any an-danitra ianao. Satria ny olona tsy velletra fa matetika raha vohitra ianao ka miezaky ny ino kanefa ate kristianina dia voafadika ny fonao hoeto amin'ity tany ity fa satria tsy manam-panantenany ianao fa misy fiainana tsara lavitra miandry ianao aoriany zao fiainana zao. Teteny aminao amin'izao fotoana zao ny fahataterahana eo am-panompona dia miseho amin'ny toe-po votsitra tsara tsy voafatitra zao tontolo zao. Za tsy miteny manova kaporaraka, tsy zay no tiako tenenina fa ianao fotsiny mahafantatra hoe votsitra ianao fa tsy mametraka fonao amin'izao tontolo zao. Votsitra hozy Jesosy ny fahataterahana ve avy an'le mpanankarena.
zao tsy mijongajonga tsy mangalatra ny tenanay ianao mahalala fa zany zavatra teneninao zany dia iainako daholy manaja ndray aman-dreny koa miasa tsara avy te ho tanteraka nga jesosy avaroa ny fanananao rehetra dia jesosy ny teny hoe ometa aty fa omeo malahelo raha te ho tanteraka ianao mandehana midio ny fanananao rehetra ka omeo malahelo dia narakitra ny an-danitra ianao dia zao avy anaraka dia sy teny jesosy ny atao hoe fatanterahana dia mametraka ny zava-panahy ho ambony noho ny fananana ny zavatra rehetra ny filazaon-tsarana fahatanterahana tsy mampitodika anao ahitan'Andriamanitra amin'ny tany amin'izay zavatra ilainao eto tany fotsiny fa mampiorina ny fiainam-panahinao ametraka ny fisiany lanitra ao anatinao ho mihoatra noho ny zavatra rehetra aloha zava ty resaka ty fa Kristy mantsy no ento mitory teny fa za fitaovana fotsiny dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra tsara ao anatin'ny fony ny zavatra zaraiko raha tsy zany lasa miova ny vision antsika dia lasa zavatra hafa ny ainy antsika fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'i Jesosy antsika ka raha voatifitra ianao za koa aloha miara-tifiriny eto tsika dia miara voavoatra ataovy amen ndao ity tanina mafy be ao an'Andriamanitra zany nynoko fa natonga ny apôstôly ndray fiainana ndray fananana asa toko faharoa ny 9:7 asy vakiko mihitsy iny ka hatramin'ny 9:7 an'izay rehetra niny dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra ary namidy ny tany sy ny fananany ka nyzarainy tamin'izy rehetra arak'izay nylainy avy ary dia nyray isainy isan'andro izy ka nazotona keo kianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihina-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjaina dia nanampiny tompo isan'andro ho isan'ireo dika zany ny teny atao hoe vrai fiombonana ao anatina fiombonana marina tsy misy voalavo ao tovona daholo ny toe-po tsy marina rehetra sy ty tena rehetra hoe misy mitsorika dia maka dia misy mangalatra kely misy kifetsifetsy kely evangelika fa rehefa manomboka mandeha ny fahatanterana ianao dia sedraina amin'ny fomba fitantananao sy ny fomba fijoroanao ho an'Andriamanitra toizako mihitsy rangaha aloha amen ataovy amen moe andiny faharoa amin'ny 30 amin'ny toko faha-efatra inona ny zavatra mitranga ao andiny faharoa amin'ny 30 amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra zao ny voasoratra ao ary ndray fosy fanany olona rehetra zay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia raiza fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany lasa hoe atsika anay fa tsy hoe anako mandalo fanitrina ny fiangonan'ny andro farany tompo ary isorana ianao ny fisiny zany ary tamin'ny heribe eo amin'izay ary tamin'ny heribe ny nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy tompo sy ny fahasoavana be natao tamin'izy rehetra fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa izay nanana tanina tranona raha nivarotra zany dia nitondra ny vola vidiny zavatra lafo ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabas zany hoe raha dika zanaky ny fananarana le vita avy amin'ny Kiprosy ny firazanany dia nivarotra ny sany ary nentiny vola vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly tonga dia toizako amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ahitana ireo voalavo mivady tsy ohatra tsara ao anatin'ny fikambanana fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenano azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nanaly zany dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly ary io Petera ry Ananias nahoany Satana mameno ny fonao raha voatra zany zany tena dia Satana kay mameno an'le fo handainga amin'ny fanamasina ka nafina vola sasany vidiny tany piatsara fony tsy namiditsy ianao ihany nga
ary rehefa namidy tsy anao anaovanao zay sitraponao koa va ka nahoana no misainy zany tao am-ponao ianao tsy nandanga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary any anaso no nandre zany teny zany dia nikarapoka kafaka ny ainy dia raiky tahotra loatra zay rehetra nandre zany. Ary nitsangana ny zatovy dia nifinosy ny fatika ny entiny voaka dia nalevina. Fa rehefa afaka tokony oratelo dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoa azy. Ary Petera taminy lazao amiko zany le mpivady tsy mba miraisaina amin'ny tsara fa miara-dobo ao anatin'ny toetra itovizana tiako ela. Mitovy ka ry zareo dia raha zao raha ohatra koa mba tsy mitovy tamy fa mifananatra dia zavatra fa mety nateo an'ny apôstôly mba mety hoe avotra ny ray fa raha faharatsiny. Ary Petera taminy nahoana nareo no miray tetika akafanany tompo indro ambaravarana ny tongotrao zay nandevina amin'ny vadinao re tondranao ivoaka koa dia ny karapoka koa raha matoa dia vitatreo ny aminy afaka ny ainy lasa nalevina raiky tahotra indrindra fiangonana rehetra sy zay rehetra nandre izany. Tsy navelon'Andriamanitra raiky po amin'ny taniny ny fiangonana mahatonga an'izany testa rehetrarehetra zany. Tsy tiany Jesosy ho tia tena ny zanany mila votsitra tsara eo ampanompoana azy. Jereo Jesosy fa tsy nandeha votsiny zavatra rehetra izy ny tsisy toerana ho azy zany teto an-tany ka nanehoana fa niraikitra teto amin'ity tany ity fony. Matthieu 8:20 ny zanak'olona tsy manana na zay toerana nitrehan'ny lohany azy. Tsy nanana trano izy atoriana ho Jesosy ny amboholo manandavaka ary voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Tsy nanana trano tsisy sans domicile fixe Jesosy. Tsy fantatry hoe ary ny adresiny fa zao any amin'izay toerana andehanany ny atorizany. Tsy manana trano azy akory izy. Tsy nanana trano ny toerana izy. Proof na ny toerana naovana fandraisana azy mbola nindramina. Misy lehilahy ohatran'izao hitanareo dia makaria dia ao indray tsika androany manao fandraisana e miovaova zany le toerana naovana fandraisana fa tsy hanetraniny. Tsy manana boriky andehanana koa izy ho azy fa nindramina marika tokarike ohatran'ny hoe fiara zany marika tokarike 120 ka hatramin'ny 157. Misy boriky sana boriky mifaritra ry dia va ao dia ho eta ty dia vetiko dia iny ny entiny akatra ny Jerosalema zay tsy azy akory fa nindramina. Na fasana azy reto tsy manana fasan-drazana izy fa fasan'ny Josefa avy any Arimatia indray nindramina andevenana azy. Toy izy Andriamanitra ohatrany tena tsisy anjanako mihitsy any ambony tany ray avoa itao dia averenao ty amiko aty. Rehefa détaché au monde matériel ny ao anatinao dia mahazo ain'Andriamanitra manangana anao. Zany nidikan'izany fa tsy hoe tsy manatrano ianao dia nidikan'izay zany avarotra zany ny taniko ny leranga ty koa dia lavitra mitsy ty révélation anyty. Za tsy miteny hoe varoto ny tranonao dia mandana mandehandeha fa te hanaitra anao aza velifikitrao ny fonao ho fantatrao ny lanjany zavatra teneniko amin'ny fotoana anankiray zay lalovanao tsy miverina eo amin'le ora sy minitra ialanao aina. Eo ny olona tena endry eo amin'ny fotoana iny nizaniza ambavahoana mangetaeta fiainana mandrakizay Faseni fotoana voivo yaswansulirai faizana arena diploma siasuna nantunanirai voyeritetra mandrakizay fiadanako fantatro vavovonjy anao raha isy ratsy izao izao mbola iao izao sy anao hitatsy tony masoandro mibali marina
maninao mahefu zany no tiako andrasanya miaiany tsara manambarika tantara azamanay zanakiny rayao falinao andanitrao raha avy anao fifalinao andanitrao fifalinao andanitrao fifalinao andanitrao raha avy anao. Hallelujah! Jesosy notorinay ny ohatra no entinay aminareo tiako hotsapanao fa tiany Jesosy ianao. Za tsy miteny hoe raha mbola tsy afaka ianao dia ho ariny fa eny an-dala mpitantanana anao izy. Misy ve ny mahivava ohatra ny Cléopas Jesosy ihany teny mifangainao va ireto amin'ny tanàna tsy fantatro mihitsy ianao zany tsy koran zavatra mitraika eto Jerusalema ny amin'le Jesosy. Jesosy lasa hoe le Jesosy fa ny zavatra mahavarina amin'ny tompo tsy hoe tezitra izy hoe fa maninona ianao hoe tompo be zany ha avoakako ny capuchonko ty za moa tsy fantatra ianao tsy olona be fo fa ohatr'izao Jesosy orientala sy votsasaina dia tsy fantatra ianao fa tsy maintsy haritra an'izany Kristy marapatonga azy eo amin'ny voninany dia nitory teny tamin'ireo izy sady ny an-dalana dia tonga tao amin'ilay toerana dia hozy Jesosy allo andefa dia zay satria mainka andeha akatra ho any amin'iray sa tsy adokasiana tsinony dia vao tonga tao amin'ilay trano namaky ny mofo sokatra amin'ny mason'ireo izy nangorokorana be fotsika teny an-dalana hitako tonga dia nialy natahotra zareo talohan'ilay fotoana matoa ny teny tamin'i Jesosy hoe mandroso efa hariva fa za te hiteny aminareo vao avy niona tamin'ny afaka nitahotra nialina iny ihany miverina nakany a Jerosalema. Fa inona no tiako ampaherezana anao olona mahivava ohatr'izany teny an-dalana tsy nariany Jesosy mandrapatonga teo mpisakafoanana satria Jesosy tsy mainky ny condamné fa tonga ilibéré. Halleluja. Verina izy roalahy teny an-dalana dia zao no nataony matoky loatra ianao tsy andao ay matoky loatra ianao tsy andisy fanantena porofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao ay. Voalohany ny alalanao fa miombona amin'i Jesosy ianao afaka mifanam-panangonana afaka mifanam-panangonana rofonao daholo nefa fakofako pasoavana dia amin'io sady midrible fanahina lizy nefa namangeja nefa ianao rehefa mijoro any amason'ny olona any Jesosy Kristy izahay. Kera ianao mieritreritra hoe avy ao Jerosalema nefa ianao avy an'le Kera Egypta ny zavatra tsy fantatro rehefa mahazo toerana ao anatinao le fanapahana satria manomboka ame miverina ao amin'le safidin'Andriamanitra ianao verina amin'le safidy le safidy nariny Adama very aiza moa le safidin'Andriamanitra le endrika Andriamanitra le nitenenan'i Jesosy sariny izy nitanareo sariny Kaisara averina amin'ny Kaisara ny sariny fa anazy iny izy mentehitra amin'ny mamona
averany amin'ny Kristiny sariny le zanak'Andriamanitra tsy mentehitra amin'le sariny kaisara fa manana sary manokana ho azy toe-mpanaraka an'Andriamanitra malemy fanahy be fitiavana feno fanetretena averenany amin'le sary ka Jesosy tonga teto tany hitady sary fa izany sariko alleloia efa 10 heures hitantsika ny tsirairay avy Andriamanitra tsangany eo amin'ny toerana misy ianao Jesosy hoe eo mifanatrenao indraindray adininay hatramin'ny ora satria mamy loatra ny teninao sotra androany Jesosy satria tsapanay fa zay mihitsy ny amboarinao tena ho libra tsara amin'izany hoe toe-po tena tianao zany Jesosy tsy ataonay ory zany ho fanjakanao mandrakizay amin'ny fotoana rehetra mandram-piverinao tsy maintsy tanteraka ohatry ny rainay zay satria zay mahatoky fa manana ohatra tsara zay manana anao pio mandrakarivo zay ho fanosona tsara sy fitaovana mendrika eo ampelantananao ny amin'izany halleloia raha misy ny anankiray amin'ity marain'ity tianao sady tompon'izao fivorian'izao izy izy ilay tena izy atrehetrzay ko mandrakizay mba fantatra hoe fa olona tsy manana na inona na trano izay anitriany lohany aza fa mbola tsy oron-javatsoa izy teto an-tany fa zay lainy dia tonga ara-potoana foana tsisy mofo ny olona fanaonana nanaraka azy nandritry ny 3 andro nofokisan'ny olona tsy omy 5,000 voky ny olona 12 sibika ny ambony teteny izy hoe jereo fa reo zavatra hitanao rehetrarehetra reo sy irinareo fatratra reo atahorina sao dia tsy ampy io 12 samy manana rairay avy nareo 12 lahy sobika ray avy mba inonareo fa le 5 sy azan-drano 7 teo nisany ny olona rehetra vokiny tsy omy 5,000 akoatra ny zazamambehivavy fa mbola misy ambiny tokony ho anareo midika fa tsy tiany Jesosy mihitsy anahy ny amin'izao fiainan'izao tsika dia izy mihitsy ny nampianatra aza manahy na inona na inona amen Paoly ny tenen'izany Paoly efa feno fanamasina foka amin'ny fivavahana any amin'ny fivavahana manao be mba mifonana sy ny fisaorana noentinareo maneho ny fangatahanareo amin'Andriamanitra fa manino ny Paoly ny tenen'izany ny olo mifanahiana tonga dia direct any amin'ny zavatra ilaina fanehoana fivavahana eo anatren'Andriamanitra manambara ny fangatana fanambarana fangatana fifonana fisaorana fa tsy tonga dia direct any amin'ilay hoe tompo tsy ampokatsaka androany maraina sakafo mifonao dia mifankahita aminy akitio kely ny masonao ny asarobidinao eo masony dia ambony lavitra noho izay zavatra mampahory ianao ka hitany masonao ilanao ny fanampiany tsy maninona amin'i Jesosy naveriny zavatra rehetra azy ianao fa hitany fa rehefa hitany ianao dia fenoa ny fahasoavana sarobidy amin'ny fitahim-panahy mihoatra noho ny zavatra rehetra dia ongotany ao anatinao ny toe-panahiana teraka avy amin'ny vokatry ny firaketam-po amin'ny zavatra rehetra ary efa hiasa eo ny fiainanao izy dia dioviny ianao esorony izay tsy namboleny rehetra ao anatinao dia ho atsangany ianao eo amin'ilay tena hiendrika mazanaka anao fantatrao ny zavatra mitranga ohatr'izao ny zavatra misy fotoantsika ozy izy ny tononkirany Solomona matsiaro anao Jesosy misy fotoana izy efa manaterana hoe tena efa niovy ianao kanjo misy zavatra anankiray izay tena tsy niovanao mihitsy efa tonga izy mandondona sokafana amin'ny varavarana dia aveo nitodika tampoka indray anao dia lasa sahiran' Jesosy ahoana no tokony ataoko mandrak'androany ve
ianao le malala tadiavina sa malala efa eo akaiky ny fony fa natoinona nefa ny ataonao dia tsy mikondane anao fa ny olona miteny ratsy momba anao fa ny zavatra fantany hoe malala eo masino ny anao be voninahitra sady tiany dia ozy izy mitonokilan'ny Solomonanao lay voro malalako alleloia lay tsisy kilema ny olona rehefa mijery anao mahita iny ny anaran'iny raha mora miakatra Jean-Marie tairana kely fotsiny fa tonga dia tsy maintsy milely tandremo matahorana iny kizitiny iny mora tezitra iny zany alalan'ny olona anao kanefa ianao efa nanao fanekena tamin'i Jesosy hoe anao Jesosy dia rehefa tonga ny olona mijery anao zany dia mijeren'i Jesosy ianao malalako le tsy misy kilema ny antony manatenanao izy ary mahita fa ny fihafaranao dia tsara lavitra no fanomboanao raha misy anankiray tena tianao zany eto androany maraina mihoatra noho ny fitiavan'le vadinao anao le zanaka ao anao le piraitapo aminao tsy misy fitiavana tena parfait tena tanteraka akoatra ny fitiavan'i Jesosy androany tiako sokafanao ny fonao verena ny fitiavana voalohany raha izy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ataovy azonao antoka androany fa tsy miala ao anatin'ity fivoriany ity ianao raha tsy tanteraka ny fifandraisanareo ary mety ny zavatra rehetra Jesosy eo tongava eto anivonay androany ary fantatro fa eto ianao tsy hoe amin'izao fotoana itenenako izao fa navao nanomboka azy amin'ny fivoriana dia efa nilaza ianao hoe raha misy any rona telo fotsiny mivory amin'ny anarako hoe teo afovoany Jesosy ndeha eto ny zanakao tsy olona tanteraka daholo ny ato amin'ity toerana ity Jesosy manomboka amiko tsy aminay tsirairay avy fa tonga eto izay hitoko sy ankina amin'ny fahatanteranao satria izay mino fenao ilay mpanova tsy miova androany Jesosy raha iombona amin'ny nofonao zay sy sotron-dranao dia ataovy tsapanay fa ilay malalana n'olo-tena reo rehefotoana lasa teo amin'ny azo fijaliana nanaiky nasandratra ho fahafambaraka mba ho tarafinay ahitana le tena endriky ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hita ny miaraka aminay eto androany fa efa latsaka ny ranao ho famelan-keloka ary efa vaky ny nofonao ho fanasitranana androany Jesosy aoko marina amin'ny tsirairay avy zany ho Jesosy tamin'ny alazaina madiana azy tia ny tenako izay vakiana ho anareo zao no atao fofahatserovana misaoraza tahaka izany koa ny ranom-boaloboka maneho ny tsiro-pamelan-keloka izay niaretany hatramin'ny ainy tao anaty fangiry firiana niaretan'i Jesosy ny fahoriana ka rehefa latsaka ny rano ho famelan-keloka dia tsika no misitraka izany androany ao anaty fanekena vaovao sady mandrakizay fa nilaza izy fa naoviana reo mihinana mofo sy misotro mikapoaka dia manambara ny nahafatesako mandra-piaviko misaorazy misaotra Jesosy nonira anday filazana kely sika sy fanatitra ra Jesosy Alleluia sady misaotra an' Jesosy ianao no mahazo toerana vetivety Alleluia saotra toka anatanteraka fanatitra tsika sakrifisy zay tena ho amponao raha resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra teo ianao dia mino fa fantatrao zay tokony ataonao aza tonga foana eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra saorana ny tompo fa efa tonga eto tsika efa fanatitra velona manetry tena manaika hiaraka amin'ny tompo eto tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana latsinainy tsika dia tsy miova ny programantsika latsinainy talata larobia
ao amin'ny super-u Analakely deuxième étage. Raha ny tenin'Andriamanitra teo a dia ohatran'ny tehiten'Andriamanitra hoe tena esoro lakôly mandraikitra antsika amin'ny tany io. Dia le entana mavesatra le mandraikitra anao amin'ny tany io a mba hoe eto any amiko. Dia le fanaovana sekoly ireny a fanaterana entana mavesatra. Azontsika ve? Ao amin'ny super-u Analakely ao a misy toerana ao a tena ohatrany entrepôt feno enta mavesatra. Dia ho anao izay mbola tsy nanatitra dia amin'ny latsinainy amin'ny 7 amin'ny fotoanantsika. Amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany a sekoly mpamahana olana, amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany talata indray sekoly mpanasitranana ary ny alarobia, amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 ora sasany a sekoly mpitahina, sekoly tokantrano. Dia le super-u Analakely a raha mahita ianao gorodona ny ao. Dia raha mebetsaka ny entanao a dia tsy ho zakan'io toerana io intsony, dia izay no mahatonga antsika manao centre. Any malalaka any amin'ny bypass a, tsy hoe manentana araka ny teny mpanompon'Andriamanitra maly fa mba tena tombontsoa antsika mitondra le entana mavesatra rehetrarehetra dia miainga avy eo tsika maivana dia nengany tsika mba tsy hoe le mitondra entana dia entina miverina indray le entana. Fa ireo sekoly ireo a dia nataon'Andriamanitra ho antsika ahafahantsika miombona aminy, ahafahantsika tsy mifatotra amin'ny zavatry ny tany araka ny teny izay voaraintsika teo. Zoma amin'ny zoma fanotronana moa izany amin'ny efatrora eto amin'ny eto trano Communal Analakely a, sabotsy fiombonana amin'ny 7 ora. Zoma fanotronana amin'ny efatra dia sabotsy fiombonana amin'ny 7 ora eto fotoanantsika tahaka ny androany. Ny croisade izay ho tanterahana amin'ny Fianaratsoa manomboka ny séminaire 26-27 juin dia ny croisade 28-29-30 juin. Dia ao anatin'izay ny sampana rehetra izay miomana ihany koa rehefa avy eo dia mba mijanona kely daholo dia samy manao ny fandaminana amin'ny fomba fiangana eto an-toerana sy ny fandaminana rehetrarehetra. Mila entintsika ambavaka izany. Efa tsy ampanangatanana moa izy any andeha satria efa azon'ny kamerana ireo izay nanangatanana ireny. Ho an'izay tena tsy afaka tsy maninona koa izany fa sao dia hoe ty asa fanotompiko dia asa fanerena fotsiny tsotra izao. Ho an'izay tsy afaka dia misy ny androm-bavaka ho an'ny firenena. Io ilay global day of prayer taloha izany. Fa tena nataontsika hoe androm-bavaka ho an'ny firenena amin'ny 29 jona. Somary mifanindry ilay izy izany fa ho an'izay tsy afaka dia mba amin'ny sabotsy 27 volana jona tsika miaraka. Ndao mba hiaraka atsika ny andehanana amin'ny Fianaratsoa resaka fiombonana dia ao anatin'ilay androm-bavaka ho amin'ny firenena koa fiombonana mba ho famonjena nyity firenentsika ity. Dia dikan'izay izany ao anatin'ilay fiombonana, ilay principe amin'ny fiombonana foana tsika dia tsika ny tokony voalohany ihany izany raha ny tena marina satria tsika efa nampianarina foana teto. Dia amin'ny 7 ora maraina ho an'izay mandeha tongotra izany miainga eo amin'ny LMA Befiloha eo ny fotoana dia mandeha tongotra makeny amin'ny Kianja Baria. Dia ho an'izay mandeha fiara kosa dia miainga any amin'ny Kianja Makia dia mifarany any amin'ny Kianja Baria ihany koa. Fiaraha mivavaka sy fiderana no atao dia ny harivan'iny Palais des Sports miaraka amin'ny Rija Rasolondraibe, Coliseum miaraka amin'ny sampana fifoazana hvkl. Izany rehetrarehetra izany dia tena hoe le toe-potsika ny tadavin'Andriamanitra. Rehefa tsy han'ny Fianaratsoa anao dia eny amin'ny androm-bavaka ho an'ny firenena. Aza vela izy fotoana mihitsy ka hoe tsy manompo an'Andriamanitra ianao. Ny radio hvkl-mission moa 90.8 efa fantatsika tsara eto Antananarivo, misy Atsirabe, misy Majunga, misy dia zay heverinao fa tokony harehan'ilay radio dia mba tantarao aminy misy an'izay fa misy famonjem-panahy, misy kasika-Andriamanitra ao anatin'ireny rehetrarehetra ireny. Ndao tsika hitsangana ary. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ainjiro ety aloha na raha ny tananao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao tompony amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Matoa izay manantanteraka fanatitra dia fantatray fa mifamatotra aminao ny fiainanay. Tsisy zavatra azonay atao raha tsy eo ianao. Misaotra tompony amin'ny fahafahany tsirairay avy. Na mety misy tsy afaka nanantanteraka an'izany ary fantatray fa matoa tonga eto izy hitanao ny fony. Ianao hamangy manokana ny reny
nisatokantrano tsirairay avy misaotra tompo makasitraka anao zay raiso zany ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika hitehaka mafy a voninahitry ny tompo. Alleluia, alleluia. Asitehaka mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Matsiaro ve ianao androany fa voatata amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndao tsika nokatra amin'ny fotsika ohatry na enona le izy dia ohatry ny hoe ahoana ny atateraka an'izany. Dia natsiaro an'i Jesosy rehefa mampianatra dia ozy ny mpianany tompo dia izy zany no voavonjy. Dia ozy izy Jesosy zay tsy hain'olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Ataontsika tetana. Halleluia. Tohatra ny tananao dia teneno Andriamanitra. Hainy tompo ny mandamina ny fiainako androany. Hainy tompo ny mandafaka izay manjoay. Eny ainy tenainy ny mandamy ohatry izay no fisiko. Jesosy dia mpandamba fiaina. Halleluia. Ny fiainako androany. Hainy tompo ny mandafaka izay manjoay. Sy zavatra tsy hainy Jesosy atao zavatra rehetra. Ny manao mihoatra izay no fisiko. Eny ainy tenainy ny manao aiaraky izay Paoly natakatra fa zay tsy nianjana ny latokana fa natolo sy nomeny hamonjy antsika Jesosy. Tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'ny Jesosy kiova ny zavatra rehetra. Tiam-pitompony masontsika Andriamanitra amelanjany lehibe ny zavatra efa nataony raha oharina amin'izay zavatra ilanao azy. Aoka tsika tsy hanamaivana ny fitiavany atsika. Zany mahatonga ny Paoly milaza aoka ho amin'ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hanehoanareo ny fangatanareo amin'Andriamanitra. Fahazamana na inona aoka ny fanahina hiaisy treto androany amin'ny anaran'i Jesosy.
aoka ny masom-panazy fo miombona amin'andriamanitra hifankahita amin'ny fahatsanany sy ny fahasoavany ka melanja ny famonjeny atonga ny zavatra rehetra hiara-iasa asoa satria ty azy ianao avoafainy amin'ny lanitra ny tananao dia andao antsika ny fisaorana eo anatren'andriamanitra. Halleluja. Misaotra Jesosy nonirana andao hisorantsika fotsiny
tsikiteny amin'andriamanitra misotrany amin'ny ranao jesosy mahita ny rano jesosy amin'ny korina eto amin'ity toerana ity ary zay manana ny mariky ny rà no anana ny feo amin'ny fanahy satria avy ao amin'ny rà ny feo an'ny fanahy tonga teo anatrean'andriamanitra tamin'ny rà ny abela izay nalatsany kaina dia nitaraina ho azy fa mitaraina androany maraina ny rany jesosy ny amin'ireo fanahy mangetaeta fanovana mangetaeta fiovampo mangetaeta fanosono amin'ny sitrapon'andriamanitra ary ady ny fanan'andriamanitra tondra amin'ny feo any rany jesosy amaly amin'ny famelan-keloko amaly amin'ny fanafananao amaly ho amin'ny fanastanananao herin'ny ranolay tokana teo amin'ny azy fijaliana no ambaranay fa hery afaka ijoroanay ianginanay satria raha marina raha femivoninahitra raha ny zanak'andriamanitra orakoraka mafera jesosy halleluja jesosy eo mandresy zay miaraka aminao mandresy e satria ianao nampandresy anay hatramin'izay ka ho mandrakizay aoka ny fandresenao amaly eo amin'ny fiainanay satria ianao lay mpandresy ambony mpandresy amin'ny anaran' Jesosy halleluja raha eo tsy maintsy mandresy mandresy amin'ny fahamanina
mandresy tena mpandresy amin'ny fahalaminao. Tsy maintsy mandresy tena mpandresy amin'ny fahalaminao. Tsy maintsy mandresy tena mpandresy amin'ny fahalaminao. Hallelujah. Avofany amin'ny lanitra ny taranao dia tenenao Andriamanitra mandresy manoatra no mpandresy miaraka aminao Andriamanitra. Teneno deklareo, teneno ny vavanao, ny fandresenao miaraka amin'ny Jesosy. Tsy afaka andavo anao zany io aretin'io, tsy afaka andifitra anao zany io olan'io, tsy afaka anakana ny fandrosoanao zany io toetra io. Fa androany Andriamanitra hitsidratsetra amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy, ampandresy ny fiainanao, anova ny zavatra rehetra izy satria izay manana an Jesosy dia manana fiainana ho aminy. Aoka maly ianao ny rahan'i Jesosy, ny sakrifisy teo amin'ny azo fijaliana androany, anananao fahitana vaovao, ampahiratra ny masom-pananao, amelombelona ny ao anatinao, ahitanao ny voninahitra Andriamanitra. Raha izy amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao dia manana antoka amin'izao fotoana izao, fa tsy hoe zany hivavaka ho anao, fenao koa hivavaka ho anao. Amen. Tompo, vavaka ho an'ny tsiray avy izay tratra ny gripa sy marary eto, reo mikoakoaka, reo manao palpitation matetika na amina tosodra, marary maso, izay marary fo, marary vavony, aty sarakaty, ny any amin'ny rahany, na cellule cancéreuse zany, na mety ratra any anaty, izay zavatra rehetra Andriamanitra eo amin'ity nofo ity, mialohan'ny anovanao azy dia mbola karakarainao, na dia angarianao azy satria niodina taminao, dia karakarainao rehefa lasa tempoly itoeranao provisoirement, vetivety, toy ny tante na lay ny fiantsonao azy. Dia oka Andriamanitra androany ho karakaraina aloha io lay io, ty mbola fantatra hoe ilainao ampiasainao amin'ny asanao. Dia oka Andriamanitra ny marary rehetra eto androany andray fanasitranana, raha izy zany amin'ny anaran'i Jesosy, mandren'Andriamanitra hanafakolona amin'ny fomba mahagaga eto androany. Dia oka ianao ametraka ny tananao amin'izay faritra marary ianao, aza mieritreritra hoe impossible amin'Andriamanitra zany, vitany zany, raha nataony zany hatramin'izay afaka ataony zany androany, ary mbola afaka veriny zany mandrakizay, satria izy le tsy miova ho maly sy anio any mandrakizay. Eo amin'ny toerana izay nanalovan'i Jesosy dia tsy maintsy misy zavatra miova, ary azoko antoka fa matoto teto izy, tsy niantso ny taranak'i Jakoba hitady afoany zany aho ozy izy, hamatona nitsoka ianao dia ho tahiko amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Dia okary ianao andray androany maraina ny fanasitrana sy ny fanafana feno izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho anao. Aoka maly ho anao ny nofotry Jesosy ny vakiny, aoka maly ianao ny rahan'i Jesosy izay latsaka, dia oka hitarainao anao reny anananao fahafahana miala eto amin'ity fivoriana ity. Mandehana ary amin'ny anaran'i Jesosy, fa izy amenanao midinga amin'ny voninahitra, izy amafa ny ranomasonao, izy amaisitra ny fisentonao, izy amahany olana ara-piankonana izay hitanao hoe mampitanondrika anao, Manitra ampijoro anao ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery ao amin'ny fanjakana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa izay tsy tratra amin'ny vavako, tratra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka niza tonga eto aretina efa mivakina ny nofo Jesosy ho fanasitranana anao amin'ny lafindrehetra. Sitrany ianao amin'ny ara-panahy, sitrany ianao amin'ny aina sy ny fihetseham-po, sitrany ianao amin'ny nofotra ao io amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana koa ny fiainanao ray manontolo, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa velona izy dia velona koa nareo ry tsiray avy, velontsika tsirairay avy, vo velona eloko ao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana amin'izao izao, aza manota intsony dia manana fifaliana sy fiadanana eo am-panokona n'ilay tokana, sady be famindrapo, be fitiavana no tsy manameloka fa manangana anao. Jesosy no anarany. Halleluja, halleluja. Alohan'ny tsodrano dia mangatakira anankiray taty veritsika. Halleluja. Sotra Jesosy.
daotsika nanatra ny tanatsika ho any amin'ilay mendrika eo saza fiandrianana. Izy nanapaka teto amin'ity fivorinyity. Izy no nitondra fanasitrana sy fananganana ho anao. Izy nrehetra ho atsika Jesosy no anarany. Aoka ho azy re ny voninahitra. Nah,
hoanao reny mandrakizay ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay lay tokana iakofany nofo rehetra lay ekeny izay manam-pofinaina rehetra ho miazona ny zavatra rehetra momba ny fiainana hoanao rereny ny voninahitra hoanao ny dera hoanao ny fikofana hoanao ny fanandratana mandrakizay aoka tsy ho amin'ny olombelona mety mandalo fa ho amin'ilay mandrakizay sy mitoetra ho tsy miova mandrakizay irery any eny amin'ny anaran Jesosy hitanareo any Jehova ka hiaro anareo mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo anandatra ny tavany aminareo ny Jehova ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Enoy miteny amiko Andriamanitra fa misy olona eto manana problema na fanahintainana ianao tena efa naharitra be eo amin'ny partie gauche eo mitsinaina ohatrany atao mitsinay ilay izy tena manahintaina foana dia misy fotoana izy miato kely dia misy fotoana izy manahintaina be fa zao ilay izy ny soron'Andriamanitra atsangano hoe ny tananao raha eto ianao makanesa ty aloha vetivety confirmeko kely fotsiny ilay izy efa tena ny soron'Andriamanitra tanteraka ilay izy aiza ilay izy ia ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kerana ny Nazareta raha ny zanaka nefa nafaka anao dia afaka tokoa ianao mandehana fa tsy miverina tsony amen. Ndao itiatanina mafy be ho an'Andriamanitra halleloia ndao tsika mizara fahasoavana manodidina antsika tejereo fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anao hoe Andriamanitra dia fahasoavan'Andriamanitra koa matoy izao zao moe aloha asitsika tsikitsiky fa drandray anao mizara fahasoavana mototra be asitsikitsika ilay izy fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo ndao itiatanina mafy be ho an'ny tompo dia aloha matompoko amin'ny herinandro indray eo